ngeza resaka fifandraisana toe-karena io na resaka politika iraisam-pirenena io a ohatrany hoe paradisa aty Madagasikara, ohatrany hoe tena tsy misy oatra antsika aty Afrika, dia midoka tena sika rehefa mivoaka Madagasikara ohatra zay tena miezaka mihitsy makatsy an'izao, de mivoaka am'izay filazana tompon-daka an'izao hoe tompon-daka an'izao, de ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa zay mihitsy hoe zavatra izay hoe tsara, mahafinaritra mateo ity, izany no avoaka amin'ny fampahalalam-baovao zany ho hitan'ny rehetrarehetra hoe tena mety mihitsy ny eto Madagasikara, tena miezaka mihitsy, tena tompon-daka am'izao zavatra, tena mety zao ny mpitondra sinisia. Zany no avoaka, no raisin'ny président américain Joe Biden tao amin'ny bureau ovale, mbola tsisy an'izany mihitsy fa ny mpitondra ankehitriny no hoe nazo an'izany hoe fanajana lehibe zany, zay zany no arantiranty eo tamin'ireny fivoriany États-Unis sy Afrika ireny. De zay no atobaka amin'ny fampahalalam-baovao. De misy koa zany hoe tompon-daka hono ny mpitondra fanjakana amin'ny resaka hoe ezaka zavatra natao manoloana ny hoe fisian'ny tsy fanjari-tsakafo sy ny sisa. Fomba fijery zany. Fa ny maro ihany koa ny afaka miteny hoe raha ny tsy fanajana lalàna angamba de tena tsika mihitsy koa ny tompon-daka amin'ny fanitsakitsahana lalam-panorenana, tompon-daka amin'ny oeraoera, tompon-daka amin'ny fanenjehana ny tsy mitovy hevitra amin'ny tena, tompon-daka amin'ny fanakatsakanana ny tiako Madagasikara, tompon-daka amin'ny inona koa, amin'ny fanakatsakanana amin'ny endro maro, amin'ny aty amin'ny mpanohatra ny RMDM, ny SVM sy sisa, zay hoe aty amin'ny mpanohatra de tompon-daka amin'ny fanakatsakanana am'izay fanehoan-kevitra malalak'izay ny aty Madagasikara. Misy koa ny tompon-daka antsika ihany koa, tompon-daka ihany koa isika raha ny aty Madagasikara zany amin'ny resaka fampanofisana, io tena iny eto tompon-daka amin'ny fampanofisana, tompon-daka amin'ny zavatra tsy ho tanteraka nefa tenenina, firy zay raha tamin'ity 2022 ity, tompon-daka amin'ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany. Zay. Dia teo moa le hoe tompon-daka amin'ny oeraoera, de misy koa le tompon-daka amin'ny resaka hoe balaoasy, tenenina fotsiny hoe zao sy ny sisa. De inona koa tompon-daka amin'ny fomba fiasa vonjomaika, zay koa neto Madagasikara, manendro minisitra de minisitra vonjomaika. Dia vonjomaika daholo fa angatsika teteza mita tsony. Ny sasa mantsy angamba mbola mieritreritra hoe mbola teteza mita, efa repoblika fa tsy hoe repoblika hoe tsy toteny, tsy hoe sans qualité ny resam-pirenena ny teny an'izany fa repoblika feno i Madagasikara, tsy teteza mita tsony. Ko maninona no vonjomaika foana no fomba fiasa eto amin'le firenena, tsy mitovy mihitsy tompoko ny antsoina hoe ministra feno sy ny hoe ministra par intérim, tsy mitovy. Ny fiainantsika eto Madagasikara de mitako hoe andraikitra feno fa tsy vonjomaika zao ve nefa fijalian'ny malagasy de mbola ataonao vonjomaika foana. Eto antsika tsy miresaka olona mihitsy, satria raha ny ministeran'ny raharaham-bahiny zao ministera goavana be de mbola vonjomaika ny ministra zay am'sana zany, lasa manao asa anankiroa ngeza be. Ministeran'ny fiarovam-pirenena efa sahany le ministra, de mbola ampibabena indray izy hoe na de hoe vonjomaika ara ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Fa maninona no tsy mahavita manendro ministra feno ilay fitondrana amin'izao fotoana zao, nefa tena goavana be ny andraikitra zany ministeran'ny raharaham-bahiny zany. Hoe nisy greve hoe nisy an'izao ve de hoe atao intérim. Zany indrindra raha ny tena tokony hoe anendrena ministra tena feno. Sa inona resaka vola ve sy ny sisa. Ohatrany tsy mino an'izany ny malagasy. Ny vola misy ny vola fa ny fitantanana azy angano point d'interrogation, ka iny angaha andraikitry ny malagasy ny tatam-bola
andraikitry ny any ambony any zany fa tsisy idiran'ny malagasy zany no zany tsy tokony hoe excuse fa mahagaga de zao efa sahirana le firenena efa tena ao anatiny ny hoe tena fahavoazana tanteraka ny olona hiatrika fety dia akoatr'izay ianao ihany ko anao négociation anao fampirarana fifampiresahana samy hafa ny fifampiresahana sy mifandresen-dahatra le fandresen-dahatra tena efa hiditra any amin'ny resaka teknika sy ny votoatany fa le fampiresahana mantsy iny mbola hoe miresaka hoe ahoana fahitanao azao sy fa rehefa hoe fandresy lahatra am'izay de hiditra am'le asa am'izay zay ohatra zao hoe agoa miaraka amin'ny amerikanina zany ny antsika mbola ministre intérim amin'ny raharaham-bahiny mihitsy ilay vavahady amin'ny Madagasikara ministeran'ny raharaham-bahiny mbola intérim de fanontaniana ary na tsy mpanao gazety ary afaka manontany an'izany maninona ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana zao no tsy mahavita tonga de manendry ministry ny raharaham-bahiny feno fa maninona natao intérim misy dikany ao azavao maninona ny fanjakana ny tsy manazava an'izany azavao fantatra ny voaka malagasy avavao fantatra ny mpiandromby ery tambary ery manana zoa fantatra an'izany malagasy misy ministera be deaibe eo fa misy ministra feno zany fa hoany ty anankiray ty no atao intérim zany zao de efa ahitana ny fomba fitantanana tsy mety eto am'le firenena de tsisy miresaka tsisy miteny tsisy manao fanamarena fa de ohatra mandeha fotsiny hoe intérim enjana be ny zany mitantana ministera anankiroa zany ohatra ny azonay an-tsaina mihitsy no mahazo ny ministry ny fiarovam-pirenena misahana an'izany ministera ny fiarovam-pirenena ngeza be zany sa mbola asaina misahana ihany ko ministeran'ny raharaham-bahiny izay vavahadiny Madagasikara resaka diplomasia ary tao nisy problema nisy greve tao de ministera nisy greve de atao intérim ny folo alindamo amin'ny mahafolo alindazy de manatanteraka baiko izy amin'ny lafiny anankiray koa ny filoham-pirenena ihany koa no filoha faratapany folo alinda tsy afaky ny anday satria zay mahafolo alindazy de manatanteraka baiko tsy le ministra zay nitendrena hoe intérim mihitsy no maninona akory izy ary zany tena hoe manatanteraka ny baiko satria baiko ny azy adido an'ny firenena de manatanteraka izy fa le politika ampiarina mihitsy no mahalasa saina ny besin'ny maro ka inona ny résultat ho azo am'izany zao ne de tsara hotsorona amintsika tsika man zany rehefa miresaka toe-javatra ohatran'izany fiainam-pirenena de matetika hoe miresaka olona foana vao mandeha zany de hoe resaka olona vao mandeha zany de hoe olona io ianona ohatran'izao tsy zay ny tokony hijerena azy tsy tokony ho resaka olona mihitsy fa le fomba fiasa sy ny politika ampiarina no mila jerena eny samy manano ny atao hoe maizy azy moa ny olona tsirairay amin'ny maha-olombelona azy hafa iny anjarany tsirairay fa lisy koa ane mety misy any ao olona ohatra zany zao raisitsika ao amin'ny ministera isan-karazany eto amin'ny firenena io zany mba mety misy ministra ihany ao te hanao zavatra hitantsika zao reny ny ministra Ranjatoelina tena hoe mijoro mihitsy izy te hanao zavatra izy tena eo ny fitiavan-tanindrazana fa ato ananato tsy afa-manoatra satria ato misy manana fiarovana enjana be ato ohatran'ny manahirana ato ohatran'ny sarotra ny teny azy sinsisa de eo de maninona lasa mandeha ohatran'ny hoe amin'ny mozika moa izy hoe routine raha vao dikany hoe routine zay de fausse note zay tsy marina tsara le accord zany amin'ny mozika fa raha do de lasa do dièse ohatra zany mpahay mozika mahay an'izany de tsy tena précis tsara tsy tena mipetraka tsara le izy fa lasa mandeha ho azy fotsiny le asa atao isan'andro mety misy tompon'andraikitra any rehetrarehetra any amin'ny tontolon'ny asam-panjakana mba te hanao zavatra manaja ny ora fidirana manaja ny fitaovam-panjakana saingy ny any amin'ny lohany any hoentin'ny sasany manao fananana privé ary ny tobily-panjakana
oentin'ny sasany manao an'izao tsy asa-panjakana le fitaovam-panjakana de nefa ao zany mba misy olona te hijoro de tsy afaka makaiza tsy afaka makaiza manona n'lay zavatra zay mitranga de zany anisan'ny mampikatso daholo ny firenena ka io tsy ataontsika resaka olona ohatran'izao iny eo ihany fa le aty atapony ety mihitsy no atao hoe manahirana mba tsy lazantsika zavatra hafa satria mety mba misy olona vonina tena anao zavatra mihitsy ao amin'ny sehatra izay nametrahana azy fa tsy afa manoatra reo mpampianatra be deabe eto amin'ny firenen'ireo ani tena manana fitiavana mihitsy nireo ny amin'ny hoe fanabeazana ny zaza malagasy reny mpampianatra any amin'ny primaira reny ny tena tokony be karama mihitsy reny satria ny zanakao ny zanantsika menakavy reo mpampianatra any amin'ny primaira reo mamolavola azy fa tsy tonga de fa nga misy mpianatra hoe tonga de azo master na hoe azo doktora raha tsy mandalo any amin'ny maternel aloha samy nandalo fahazazana daholo ny rehetrarehetra fa ohatran'ny adino mantsy zay ny ampatonga aty amin'ny CP aty ny any amin'ny CEG zany 6e sisa mbola ao anatin'ny famolavolana daholo zany fa rehefa ratsy ny any de azagaga ianao raha lasa mpiteny ratsy le zaza voaingana mihitsy ny tenanay nahita zaza 5 taona tonga de teny ratsy vararaka no mivoaka ny vavany zaza 5 taona zany ny fiarahamonina malagasy am'izao fotoan'izao tsy mila tarafina lavitra be zany hoe manahoana n'zao hoe manahoana ny budget ampanjakana manahoana ny fidiram-bola ampanjakana sinsisy fa ahoana ny misy zaza kely 5 taona tonga de miteny ratsy vararaka de hoe ratsy taisa miainga any am'izay tokantrano misy azy marina aloha fa ndray aman-dreny ny tompona andraikitra voalohany am'izany fa nga io zaza io nga afaka gadrainao ohatrany de hoe tsy mahazo mivoaka mihitsy fa tsy maintsy mivoaka eo amin'ny fiarahamonina io ny fiarahamonina no mamolavola an'le zaza tompoko akoatrany eo an-tokantranony fa tsisy an'izany zaza mahay miteny ratsy hatrany ekibondreniny zany tsisy an'izany fa ny eo an-tokantrano mamolavola azy rehefa mpiteny ratsy ny ao de laza miteny ratsy izy rehefa mivoaka eny amin'ny fiarahamonina izy de ohatran'izay ko de iny no entiny mandra-palehibe de inona ny firenena andeha am'zany ka le izy zany tiano tenena de hoe misy ny tena manana finiavana ihany any ananinanina any miresaka baolina kitra fanatanjahantena misy ny tena hoe manana fitiavana an'le izy te hanao an'le izy araka ny tokony izy fa ny ety atapony ety ny lalam-pandrenana tsy ajainy de ahoana ara no ampandeha an'izany anao negosiation anao ifampiresaka ianao amin'ny amerikanina ry ananina ry nefa ny androm-panjakana atao aminao am'le fotoana iny mihitsy am'le fotoana iresahana amin'ny amerikanina ry mifanjevo ny amerikanina nefa mametraka fepetra hoe raha vao miara-miasa aminay de tsy maintsy tsy hoe tokony tsy maintsy ny amerikanina tsy te halalan'izany tsy maintsy manaja ny demokrasia manaja ny fanjakana tsara-tatana manaja ny lalàna ty de zay vao jerevana eo ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara indray resaka AGOA zany zao ny taran'ny Barack Obama hatramin'ny 2025 eny le izy tsika zany ao anatin'izany ohatra misalego fotsiny ohatra mandeha fotsiny hoe tsy fantatra hoe ahoana zao zany zao ny ao amin'ny banque centrale lao tena zany ngoavana be de hoe ahoana ary zany tena fandehan'ity banque centrale ity resaka hoe gouverneur amin'ny banque centrale goavana be zany ny andraikitra zany fiatraikan'ny asa tao ao tsy mandeha anjambany fotsiny eny zany resaka hoe banque centrale resaka vola resaka finance resaka devise tena goavana be zany ary ny olona amin'ny mipetraka am'zany efa betsaka moa ny gouverneuran'ny banque centrale mifandimby teo fa raha ohatra zany hoe ohatra andao aloha zany ataotsika an'izay ny filaza satria be de be zany ny fanehoan-kevitra etseroa ary za moa efa mivoaka tamin'ny fampalalam-baovao rahateo dia miasa saina ny olona manadiady ny olona de ahoana zany hoe raha misy fametram-pialana de ahoana zany ahoana ny fanapaha-kevitra mifanjakana am'izao faraparan'ny taona zao sinsisa ny kipitsopitso ny isan-karazany ihany zany be de be ny koa moa resaka teknika lalina be fa tsy hoe zay olona te hiresaka an'izany de miresaka an'izany
fa na zany na tsy zany de izao eo ny resaka teknika fa eo ihany koa ny resaka politika. Raha misy ny famoaham-bola be miliara maromaro am'izany hoe tena hoe banky fohy be zany, ahoana moa ny momba an'izany? Inona moa ny tena kipitsipitsony isan-karazany momba an'izany? De hoe raha misy vola laina de ampiasaina amin'ny inona de ahoana de inona mifetraika an'izany de ahoana ankajy, ahoana ny calcul isan-karazany sisa. Nefa zany hoe vola izany no mahafirenena ny firenena. Asa tamin'ny taona 5 angamba iny le efa président Marc Ravalomanana mihitsy no nitantana amin'ny firenena tamin'izany hoe tsy izy tsony ty franc malgasy ty fa atao ariary. Zany ne tena hoe souveraineté nationale. Ariary. Tany aloha tany ara nisy hoe ariary be. De efa ohatran'ny adinidiny moa izy de ohatran'ny hoe tsy hita tsony. Iny zany tena hoe resaka vola ny maizy azy ny firenena anankiray. Indrindra ny fampiasana azy io. Ty ohatran'izao, ahoana mba stable sy ny sisa. De ao am'izay ny hoe raha vao ohatra ianao zany manao mandray fanapahan-kevitra mety hoe tsy voahevitra tsara. Satria mifandray am'resaka tontolo politika io de anahirana ny vokany. Efa nisy firenena niditra tamin'izany hoe manao planche be zany. Tamin'ny andro ny Prime Ministre Francis Caravony efa nanahirana be zany hoe planche be de misy zavatra hafa ihany koa ohatra hoe taux directeur any amin'ny banky raha vao mikitika an'izany manahirana be. Efa nisy teto zany hoe dévaluation na vola hoe ampidinina ny lanja no ny anton'izao. Efa nisy zany. De eo zany lasa misaina amin'ny malagasy hoe inona moa zany ny tena tanjona ao anatin'ny ity resaka tontolon'ny vola. Eto amintsika ty ny zavatra hita aloha zao de hoe PDB ny zavatra tsy fantatry ny olom-pirenena, PDB ny zavatra tsy fantatry ny malagasy. Ny mpahay toe-karena raha misy tsy malala fanina mihitsy hoe ahoana moa zany ny tena momba an'ity resaka ty any amin'ny resaka io mantsy any amin'ny resaka fandraharana any no hita. Rehefa manao fandraharana ianao zany manondra ny entana makany velany de eo am'izay vao tena hitanao le olana ao anatin'ilay izy. Ny volameny, ny zao hoe sy ny sisa zany mbola fanampiny zao hoe mivoaka ny didim-pitsarana momba an'le hoe reny voaroroy tamin'ny 73 kilo reny. Tsiditra amin'izay hoe rena hoe didim-pitsarana tsika didy hoe misy ny migadra, misy ny mandolamandy, misy ny mbola ifampitadiavana sy ny sisa. Fa ny tena goavana de zao ahoana ny tsy isin'ny fanondranana ny harem-pirenena tsokotsoko intsony. Ahoana ny inona ny balizy tokony apetraka zay. Resaka politika mpanjakana zany tompoko. Fa ndresaka hoe fanasaziana ny manao adalana, iny efa voka-javatra ty ananina ty iny. Zay le izy, fanasaziana, fa voka-javatra zany. Fa ahoana ny tsy isin' zany maninona ny any amin'ny firenena-kafa no afaka miaro ny harem-pirenena. Ny anao fa tafapiritaka ny Afrika Atsimo hoe mandeha ny fanadihadiana. Mandeha fanadihadiana ahoana efa ty aoriana zany fa ny fanontaniana sy fanamarena ngeza be de ny hoe arovy ny harem-pirenenao mba tsy tafapiritsaka atsy aho tafapiritsaka aroa. Apetrao zay ny tokony tena ezahana mafy indrindra fa ho tapitreto ny volamena antsika, ho tapitreto ny hazan-dranomasitsika, ho tapitreto daholo hatramina olombelona rehefa lasa misy manondrana tsokosoko makany velany any makao maiotika. Misy foana hoe tratrandray miondrana tsokosoko iny hoe etsy maioty satria leo ny eto izy. Io tsy isy ifanomezantsiny zay tsy hoe mametsiana hoe inona koa raha ny olona tsy misaina ve zany. Fa tereniny tsifosiny izy de mitady zay fomba rehetra mba hahafahany miaina. Zay zany. Ka maninona tsy vita ilay miaro ny arentsika eto. Tokony ho vita zany. Fa tsy atao. Raha foanana io daloha tsy misy tsony io. Raha tena hoe giazana tena arovana ny harem-pirenentsika afaka atao zany. Afaka atao zany. Rehefa tiatsika ny andanan'ny bare amin'ny Madagasikara ny mondial 2026 hoy isika satria efa 7 ny plasy ho an'ny Afrikana afaka atao zany.
fa raha mbola ity politika navonjy maiky ity no atao eto a tsisy zavatra azo tenainy eto aloha atreto miarabany namana faniry raha zafy manantany a na mbola ao anatin'ny atao hoe mamerina ny hery azy satria tao anatin'ny tsy fahasalamana izy a de tsy mety moa zany ny saina raha tsy hoe miatrika ny hira raha-pirenena eo raha ny tsy fahasalamana dia miarabany namana faniry manao na fahasalamana re aloha hatreto aloha miarabarina de misaotra betsaka mbola eo ihany tsika kanefa ny fotoana moa tsy mamela antsika hipetrapetraka ny zava-misy marobe tokony horesahana de miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana de takzany namana teknisiantsika lalaina sy faly eo ambadika ao ny any amin'ny radio madanina manarehetra ny mifaritra any misaotra betsaka voaray daholo ny firariana fahasalamana avy any amintsika rehetrarehetra any a de makasitraka tsika rehetra am'izay firaritso indrindrandrindra ho an'ny fahasalamana izay mbola ao anaota moa tsika zany zao fa tsy mamela antsika hipetraka rina ny fivoarany vaovao satria isan'andro misy vaovao miazakazaka foana ny fisaorana ho atolotra de marobe satria tsy vitako eto no hitondra ny fisaorana ho andreo rehetra zany satria hitako voaraiko ary azoko mivantana ny antso ho atsika rehetra zay ndrarosoa zany fa de atao fahobe de misaotra betsaka de tahin'Andriamanitra atsika rehetra zany a tsy mifanadiny de misaotra ny rena ihany koa sy ireo solom-bavambaoka ireo namana mpiara-manentana satria tsy nangina ny fandarana de fakasitrahana bevata mihitsiny ny amin'ny fijoroana ho an'ny fitiava-tanindrazana ny vaovao rina marobe ary zay indrindra ny antony hoe alohantsika hiresaka isika moa zany mbola mpandaminana fa raha ny fantatra amin'ny herinandro ity tsika no akaina kely mba hahafahana aloha zany a manatanteraka ny fety ho an'ny isa-tokantrano mba hahafahana ihany koa makabahana hiatrehana ny taon-dehibe 3 de mbola ho resahantsika moa zany amin'ny fotoana hahafahana miresaka azy fa amin'ny herinandro ity hoe ahoana ny fomba hahafahantsika misintona kely aloha zany ao anatin'izay fakanaina ny fandaran'izay fa hiditra indray tsika amin'ny taona ho avy iny de ho resahana namanarina no andamina izay resaka amintsika moa zany fa ny vaovao rina marobe de ohatra zany zao ny vaovao tany am'le hoe Millennium Challenge Corporation zay anatrehan'ny fitondram-panjakana ny tarihan'ny filohan'ny repoblika fantanina mipetraka efa tonga sa tsy mbola tonga ny filoham-pirenena sy ny délégation niaraka aminy raha toka efa tonga de miandro ny voandalana zany satria de ny soratsoratana tany amin'ny tambajotra sosialy tany ho an'ny mpanohana fitondrana ny am'le mission accompli de kaka ihany tsika rina hoe sa mission accompli zany a de tena misy zavatra tena azo tsapahitanana zavatra goavambe nentina teo amin'ny sehatra ny fifandraisana ary tsy isika no manao an'le communication zany hoe tsy ny fitondram-panjakana satria iny efa fantatra fa positive eny foana iny na negatif ara ny zavatra nandehanany tany fa ho an'lay olona zay a manana tombony miara-miasa amin'ny Madagasikara de ny Amerikanina ve ny teny an'izany satria ny Amerikanina mampiditra Madagasikara tokony ho figure anatin'izay de hevitra zay 7 ny firenena zay natsony ny Amerikanina tao anatin'le fivoriana fiaonana amin'ilay hoe États-Unis sy Afrika zany tsara hitondrantsika fanamariana manko ny amin'ny fivoriana fiaonana amina firenena-dehibe ohatran'ireny de fanao ireny iny zao ny États-Unis fa tsika efa nahatsara nahita koa nisan'le hoe TICAD de tsika koa efa nahatsara nisan'le fiaonana ny frantsay amin'ny firenena francophone zany na amin'ny entreprise francophone ihany koa efa nisy zany de nivoaka tamin'izany fitondram-panjakana malagasy de efa nisy ihany koa ny fiaonana teo amin'ny hoe Rosia sy Afrika de efa nandeha tany koa ny fitondram-panjakana malagasy de io ny mapetratsika mifantony inona daholo reny nakaiza reny Japon sy Afrika Chine sy Afrika nitondra inony reny ho an'ny Madagasikara zany de ho avy amin'izay tsika rehefa aveo fa apetraka koa ty fanontaniany ity efa eto an-tanindrazana sa tsy eto an-tanindrazana ny filohan'ny repoblika satria raha ny fantatra rina dia nanomboka tamin'ny 7 ny volana Desambra ka hatramin'ny 5 ny volana Desambra ny fivoriana tany États-Unis zany
mikasika indrindra amin'ny Afrika sy zareo Amerikana. Raha ny tokony izy fa 7 volana Desambra tsika zao eny amin'ny toerana nahitantsika aloha zany fa nijery baolina le filohan'ny Republika fa mila mahafantatra tsika hoe efa eto ve sa tsy eto ny filohan'ny Republika zany. Valentsika zay rehefa feo. Ny resaka ACD2D teto tsika rina tamin'le mipoaka le motion de censure de nentintsika tamin'ny fandarantsika mihitsiny ary nitrikitsika amin'ny raha lahatra ny hatrany amin'ny hoe mbola misy recours atao fa tsy tapitra atao natao hoe motion de censure satria Rajoelina dia nanitsaka fahefana niaraka tamin'ny gouvernemanta ary tsy haiko sehony zany tany an-tranony izy ny antsony solomavom-boaka zay tsy azo atao ary nasainy nanatsahatra zany lay motion de censure ny solomavom-boaka betsaka ny adevitra atao anatin'izany sy verenantsika tsony ny am'izay ary tsy namaly raha teo le fitondram-panjakana dikan'izay manaiky matotsy miteny fa nytitsika teneny no anatin'izany de ny amin'ny hoe fa manintsika miteny hoe any an-tranony satria hatreto aloha fantatra fananany any Rajoelina menakavy ny atao hoe arena foibe ny antoko TGV sy ny IRD IRK Irmara le D moa zany district ka commune Irmara moa zany national iny fantsahan-dalàna iny violation na constitution iny ary tsy violation grave tsony fa violation répétée no zava-misy eto dikan'izay tsy ray na roa fa marobe zany mitsana gasy leo nahita folo ka raha miampy any reto roa reto 12 zany fantsahana lalam-pandrena verimbelona nataon'le filoham-pirenena de nitsaizira am'izay zany ny ACC ny ACD2D zay institution mitandro ny démocratie sy ny état de droit fa efa tanteraka zany ny solomavom-boaka tsy mipera-potsiny am'izay fa nanatona ny ACD2D fa mbola misy azo ny solomavom-boaka atao ihany koa raha tsy mametraka fotsiny iny adevitra iny zany resaka lalàna mbola idirantsika am'izay aloha tsika tsy hiteny ny ambiance taorinan'iny hoe nanao clôture ny session ordinaire teny tsy mazaza ny PM inona ny ambiance teny lany lay proposition de loi natolotry ny député Rasman Paulbert Dirosy mikasika indrindra ny resaka droit d'auteur zay bras de fer ny artiste sy ny MCC ministère ny kolotsaina sy ny serasera tsy mety milefitra ministère ny serasera manana ny fomba fijeriny ny solomavom-boaka koa aninona amin'ny mité zany de nametraka zava-dehibe am'ilay endriky ny lalàna ary efa tratra ny antsotsay tao amin'ny travaux de commission ny solotena ny ministère ny communication sy ny culture mbola endriky ny zavatra tsy milamina zany fa raha ny herinandro teo ihany koa rina dia nandeha ny adevitra ny amin'ny hoe fa tsy fantatsika aloha satria misy miteny tsy marina zany fa treto mbola tsy mahazo ny version officielle tsika fa irarina ny azonan'izany nametra-pialana ho ny gouverneur amin'ny banque centrale de misy indray olona anaty fanjakana ny teny hoe il n'a pas démissionné tsy nametra-pialana izy de inona ara zany zava-misy zao azadinontsika fa tamin'ny motion de censure iny nisy conseil des ministres nesorina ny DGFAG directeur général en finance sy ny administration générale antony zavatrinina no nanesorana ny directeur en finance io tamin'ny conseil des ministres tamin'ny conseil des ministres ka tamin'ny larobierina tao anatin'ny fisamboaravoarany motion de censure zay nisy ny conseil des ministres nisy ny février ny antsona ny député ny kapohana latabatra teny ny arena hoe ajanonareo motion de censure zay tenentsika fa nanitsaka lalàna io gouvernement io aloha zany tsy légitime matsony ny acte rehetrarehetra ataon'io am'le 105 député zay efa déposé na inona teneninareo mpitondra fanjakana le fasafasy efa mifoanana raha tao anaty fasafasy mifoanana apetsarambela tsy fotsiny le clôture zay de misy ministre kely mody tafiditra ny travaux publics sy ny finance kely tao anatin'le fionana fa tsy minininy tsisy nininy reny tsy mampiseho hoe tena niverina 5 sy 5 de misy ina moa zany ina moa fiteny tanira be mananjara azy le tao amin'ny RNM 5 sur 5 ny fifandraisana fionana zany tsy 5 misy tsy tonga lafatra tsony
ary ny foavo nisy an'iny 105 signature iny de efa tsy légitime ntsony ny gouvernement donc ny acte ny gouvernement rehetrarehetra iny apartiran'iny zavatra iny na de mifoanana araky ny desideratahan'ny exécutif arala izy satria azo maro anisy amin'ny assemblée nationale zay nanitsaka lalàna de efa tsy azo kosehana ntsony zany tsy molotra inona natao hoe molotra tsy mipetraka ntsony lay firaisana fitambarana tsy cimenté le izy ny ciment ny azo lazaintsika hoe molotra zavatra rehefa ranketina amin'ny ciment de fantatsika tsara fa mafirona matanjaka tsara miraikitra molotra tsara fa tsy molotra ntsony ny fiarahana eo am'le exécutif sy le assemblée nationale na ny législative zany de naninona no mandeha ny rumeur ny gouverneur ny banque centrale nanomboka tamin'ny sabotsy ariana omaly alahady ny andry ny communiqué hivoaka miresaka an'izay mikarika ny vaovao rehetrarehetra satria rehefa ao an-trano moa zany rehefa manao repo ohatra nytony anconvalescence zany ianao de tsy hoe lasa mandehandeha fa miresaka de mahazo vaovao maro samihafa ianao de miezaka mitsikaraka vaovao ianao de mampiasa ny contact rehetrarehetra de tsy mbola mahitsitsika hoe mandisona manamarina am'izany fa inona ny antony de mbola misy ministre anatin'ny gouvernement takoa voatonontonona rina finona ny antony tamy zoma ny tenako zalaka misy iny de mahita any anatina taux de change kory io fa 4800 satria zany mo hitatsika amin'ny fizarambavao samihafa ny euro ray na de avy ary le piso lelaka tsy de maininina firy fa le manoratsoratra amin'ny Facebook hoe 4100 ny euro ray fa 4800 vantona ary tety amin'ny cours normal izy na de 4714 4707 4705 fa zana hita 4800 teo amin'ny vantona euro ray 5000 ariary zany ny dollara 4400 raha possible afaly raha misy fomba ahitatsika kely satria dongizana be le connexion antsika ato moa zany anaovana fialatsiny satria indrona nimpindray faly teo miasa mafy mihitsy ny ekipatsika ao ambadika eo fa anaovantsika kopakopa tanana fisaoran'ireo tary akamareo satria tena manao ny aintsy io zavatra zany efa tsy stable ntsony le ariaritsika ho an'ny mpanakalo volamilina tombony de mety aminy fiakatra le ariary fitotongana moa zany fomba fiteny azy économiquement fa eo amin'ny tsena tsy stable tsy mahazo aina le izy votsitra tambotsitra eto azo rina ngamba ilaina ihany amin'ny herinandro ty raha possible ny azo tsika ny économiste Hugo Johnson zany de mba tsara ihany no anaovana contact aminy mba hazona maka ny tena fanio keviny zoko be sery-zazafy maova efa nisy fotoana ihany nanazava situation ny aza rehefa tonga any amin'le en cessation des paiements nge le fanjakany tsisy vola ao ary zany nefa miparitaka limité ny vola azo stomany gaba na daba limité betsaka ny rumeur mandeha ho an'ny mpiasam-panjakana ce mois-ci hoe anahoany fetoko avy e na le resaka garni pane garni isam-bolana raha mampanabe ny ihany ho an'zay afaka manao mazy ny tsy afaka sarotra be zava-misy zany io izy io ayaya niakatra ty faly 19 décembre androany 727 anio mihitsy io 4720 satria tamin'ny herinandro 4714 no hitako euro io ny euro ray 4720 ariary grave be ty donc ty zany raha ohatra ka mandeha ohatran'io anatratra 5000 ariary io kely sisa de 10,000 fa kely sisa any ny début janvier any na izany aza problème eo anivon'lay teokaretsika eo anivon'lay fifaneraserany ny vola ho an'ny tsena ny vola eto Madagasikara maninona io no mitsingila ila nefa am'izao fotoana zao tsika de ao anatin'ny campagne analedisy
tokony manao rapatriement na devise tsika ary vao nandeha vo tsy elakory zay nisy volana vitsivitsy zay no nivoaka ny arrêté teo niveau ministère ny industrie sy ny commerce ary ny consommation mikasika indrindra ny fahafahana zany campagne ny exportation na vanille satria ny vanille sy ny letchi no ahafahana mampidibola vahiny be indrindra eto Madagasikara. Anisany Anisany tourisme akoatra ny vola very am resaka minina zany. De nefa ity le tsingila ilany volantsika ity zany manaprofo am'le hoe tsy nety le stratégie le choix économique nataon'le fanjakana malagasy nanao importation satria tsy mety stable le ariary de deux ihany ko azotsika antoka matoa tonga am'ty le héros zany rina de zao tsisy tsony le endriky mifamokarina anaty akoatrin'lay hoe vola tokony ifamezivezy satria vao teo zao anao nanazava nalaza nge le taux directeur teo niveau ny banque centrale le d'évaluation flottement de ahoana ny fomba ahafahantsika mandanjalanja tsara resaka balance commerciale sy ny paiement sy ny rehetrarehetra sao de tonga any planche be ny farany voazava-doza zany planche be zany koa mbola tamin'ny andronravony zany efa nisy teto zany président Zafy Albert zany efa nisy zany maninona to zay ny ilayntsika hoe tena mila économiste tsika miresaka miaraka amitsika satria grave be raha sanatriny zany ho tonga amty adevitra tsy afaka manefatsony trosa le fitondram-panjakana ny trosa de misy ny trosa anatiny sy ny trosa ivelany tratra atsika ve ny recette totale atsika par rapport ny dépense 2022 zany zao tokony ny avoaka ny solomabamboaka zany tao anatin'izay rencontre zay tsisy le rencontre ahoana ny fahamoam-bola miopapana be resahan'ny solomabamboaka maro samihafa hoe avoaka eo anivon'zany caisse de l'état zany député Roland Ratsiraka ny teny an'izay 300 milliards d'ariary resaka autoroute matony teny an'izany député Roland Ratsiraka verifiable zany azo atao no mitrandraka an'izany zany problème marina ahoany zany zavatra rehetrarehetra zany tokony resahantsika zany zay ny antony mahatonga antsika tena tsy maintsy miakatra tsika am'resaka vagrafy misy zavatra hafahafa rivotra hafahafa maneloelo tsaitsay zany eto misy tension oetriny zany hoe le izy manalokaloka hafahafa zany tady ipoka eto Madagasikara inona io tena tsy milamy male tanàna rina misy zavatra tsy milamy meto zay mahatonga antsika anao aloha tsika hiakatra fa tena mazana be le situation eto Madagasikara tsy afaka miteny tsony ngiara-joelona sy mipiara mitantana aminy na de takininona ny fitiavany an-tsay Christian sy ny fanapepona député fantsahana lalàna fa mety ny ataon'izy ireo tsy maintsy misede na tianareo na tsy tianareo tsy maintsy misede aza pitehana amin'ny ampo politika anareo le fanjakana le firenena le vahoaka vao teo rina miteny an'izany mba tonga zay mitrikitrika eto hoe tsy afaka mihinana vorontsoloza le malagasy oui tena référence ny vorontsoloza ny vorontsoloza tompoko azony rehetra hoanina na finoninona na finoninona ny ganagana ny manahirana sy ny sarin-dokotra satria tsy mivakitro ny gisa fa maninona koa moa zay tsy maintsy resaka an'izany ganagana sy gisa zany pourquoi pas vorontsoloza sakafo mafilotro zany fa maninona le malagasy tsy afaka mihinana an'izany maninona mbola mandeha ny famonjana fanagiazana ninidony efa purgeny sy moana lazaina indray fa complicité amina dalo indray niniany misy raha hafa indray manino ny petahany andro biary pitehana am'tsisy dika ny mahery lanto any amponja tsy
potehana ny doseany Béarn Irina Marcela sy tan'le potehana fotsiny ny avenir an'le boakely am'ty fatina rano mangotraka tsy ty sy ny lazaina fa manao an'izao karazana lafin-javatra rehetrarehetra hoe menasy compte faiky sy ny rehetrarehetra zany zava-misy eto zany zany zava-misy eto anie de zao miandro vaovao ny Toliary tsika io fa maro rina le vaovao tena maro le vaovao korotana misy zavatra tsy milamy eto raha tonga eto Andry Matoy Andry Rajoelina mahazatra ny président république rina tsaroko tsara mbola naheno conférence de presse tonga Andry Matoy Zafy Albert mbola nahelo Andrina Rabe Mananjary nametraka fanontaniana mbola tsaroko tsara mpanao gazety mpanohatra tamin'ny fotoanandro tao amin'ny radio tsika vao afaka nametraka fanontaniana mivantana amin'ny président Zafy Albert mivady tao amin'ny salon d'honneur tsatsarony reny iny tena mivady anao tamin'iny ray ministra amin'izao fotoana zao ndray efa nodimandry de ndray moa amin'ny gazety mpiseho isan'andro atsoratra ndroa moa zany mbola andolo le zoko be reo mahafinaritra ajaina tena torana salo satria zoko mahafinaritra reo ay telo mihitsy ary amin'le gazety mpiseho isan'andro ray iny tonga ny président de Ratsiraka mbola manao conférence de presse miala ny président Ratsiraka moa zany sy président Zafy manao conférence de presse tonga avy any izy manao conférence de presse hoe Jean Ditany question tsy dirigé tsy dirigé tsy préparé zay tsy préparé tsy dirigé fa tonga de eo hita ny président io aizy Big Max hitako ny loko menanao io madame mantsy ny président Ratsiraka osy président Ratsiraka manko tiako be zany fanontaniany ay resaka lesy valeza resaka Kofi Annan ay resaka zao Pakistan sy Irak Kurde Yougoslavie zao ny position Madagascar non aligné kasika indrindra ny amin'ny hoe club de Paris manao conférence de presse koa président Marc Ravalomanana ary tena mobilisé amin'ny polana communication tao amin'ny lapa mihitsiny miantso ny mpanao gazety misy mpanao gazety eo nefa fanoenina ny afaka nametraka fanontaniana tamin'ny président Marc Ravalomanana fa ity oui président Hery koa nisy fotoana nanao zay fa ity communication tsy fatapatatra zany mandeha any amin'ny Facebook ny hitanao amin'ny page présidence zany moa efa lasa fomba fiasa akoatran'le communiqué ny conseil des ministres fa miandry ianao izy tezitra mibary any hitanao manao conférence de presse de tary amin'ny classe zao nisy antony taloha fa nga adino fa président Diratsiraka ny antoka roplanina misy fotoana président Zafy président Marc Ravalomanana mividy roplanina mihitsy ho an'ny eta malagasy de namidy de aiza zao mividy de mba jejejo ery zany le filoha miteny hoe classe zao nisy antony hatramin'izay fa netiko classe tsy tadidiko moa le classe na économique na inona na classe inona na voalohany na fara fa hatramin'izay ao de mifokotra be et alors classe affaire fa tsy tadidiko tsony koa moa le izy ny olona mividy roplanina mihitsiny mba tsy hanaovana réquisition ny Hermady isaky mihetsika ka mety andany vola fanjakana hoe tsy niodina indray ny Hermady fa réquisitionena Air Force One mihitsy naka an'ireo le vehivavy le niasa tany Liban tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nakana an'ireny tsisy vision reto olona reto ohatra zany nge le fahampotehana fireneny am'le zava-doza ataonareo tonga ny farany taona aiza le bus sady tsy nampanantena hono le mpitondra tena tsy nambalina tena zany le filompineny nefa zany na nidinao vavampitatitra tazomenjato io de ozy le tao ministère fitaterana nidika décret ny teny filohan'ny république tena hafahafa décret ahoana mba angejaina ny le mpitatitra satria nisy une partie en 163 194 zay kietsika fa tsy dakoro amin'ny enjato ariary io daholo mpitatitra am'izao fomba namononareo fotsiny le izy ohatran'izany le endrika fitaka saka be loha ataonareo
tena olona tsy misainareo, mamono olonareo. Ataonareo fotsiny zay andiana vava ampitatotra. De ato misy présidence, misy ministère en transport, misy CEA, misy mpitatotra, atsonareo moramora. Ohatra ny le niatsonareo an'le zony mpanjifa, nasainareo ny ady tampitatotra. De avy rezenina be, raha ohatra ka misy maka vola maka mihoatra anareo de aza mamefa eninjato ihany aloha. Nasaina ny teny le zony mpanjifa. Tsy fatako hoe ohatrinona koa mipake. Ay aty aoriana misy fomba fitenena an'izay fitaka maimbo ampy. Aty aoriana lisy tsisy akory. Lehibe ny tanàna nen'Rolalina tamin'le conférence de presse spéciale natao moa zany de hoe émission spéciale. Hoe tsy aty aminay ny olona nafahary am'tatitra. Ahoana ny anana am'tatitra 200 millions d'ariary. 1 milliard vidy bus be. Mindrambola ry izy rina vidy sprinter. Mbola sahirana manefa amin'iny. Anoto rety. Ka raha raitsy ny fanjakana ny atsasan'ity 100 millions d'ariary. Ndao ataontsika hoe 500 na 600 700 millions d'ariary ndray raha vidiny. Nda ataontsika an'izany. Aiza nananany an'ny atsasan'izany. Ny lalanao sady tsy mipermettre raha tsy micompatible mihitsy am'ilay bus be. Rastany ny teny teto. Député Rastany fa le tonga de mahazatra antsika miteny Rastany voray ny olona hoe bus accordéon mety. Alefasy miodina amin'ny périphérie any. Mahazo ny député Mambrabeny Rinambodratrimo, Atsimondran'ny député Alaira Tsimazafy zay efa vonina ambadika ao, aty Avaradrany député Jerry, zay miala atsimo moa fa manana iraka amin'izao fotoana izao. Miodina le izy, bus accordéon, tsy mandalo ville, tsy manelingelina fifamoivoizana. Zany ange le zava-misy e. De iny ianao apiditra eto ararina. Ahoana ny gérena an'ireo bus be reo. Maika fotsiny ry matika amboisany 500 ka 30 000. Izy menakavy niara nandodina atao daholo mipetaka an'le mpitatitra. Fa zao reny olona reny nanao communication diso, fausse communication reny. Reny olona reny nga hitanao maneho hevitra amin'izao fotoana izao mba nialatsiny an'le mpitatitra korona fa nentina nampanginana vava. Io nge efa projet tamin'ny Rajonary Mampianina e. Fa matotsiny tafavoaka misy antony lehibe. Ka raha tonga ry ny orana ampy amin'ny lalana eto Antananarivo tery sy lavadavaka be io ve nampiasana an'ilay bus Anarivonisa. De tsy ny sainy reto fa ny heverintsika nanotra an'izany ray hoe tsy possible zany lazainy fa tsika ndray rina nitozoro afara. Tsy mazaka fandrosoana. Aiza le lalana nyteneninao tamin'ny tokananambily be Vohemara hosokafanao andapa Antsohi. Aiza efa nanomboka ve? Aiza le voarapita? Mery tsy atosika. Maki navoaka tao amin'ny conseil des ministres mihitsy le izy. Ana utilité publique efa natao ve? Ahoana ny fiaingany ny ary amin'ny areny 44? Aiza le flyover? De miteny reto hoe bon io miemi fe fitaka silainga. Inona moa ny nanavana azy indray rina? Namoriporona tao ngamba ny taitaitra tao zareo de hoe ndao foroporontsika ny anarana. Mirahina sy mifankaty, mirahina ary mifankaty. Miami version malagasy, miami tsy tapa-kevitra ny entinao nefa miami any Amerika ny nampanantenainao, miami tsy tapa-kevitra ny entinao. De ozy ilay raika vavy hoe kefa nanao an'io de takina vavandrareo. Nanao anao kianja mibarea, kianja manara-penitra tsy tapa-kevitra ny entinao. Narary ery fotsika rina nahita an'le nanaovana final arabaina aloha satria tena vita fitantarany nataon'ny ekipa ny MBS, tsy afaka moa ny tena nandritra ny andro vitsivitsy. De arabaina rina nareo na vita be tao anatin'izay famarana an'izay. Tena malahelo ianao mahita an'le kianja any Qatar. Manja nama. Efa natezerany akamarony. Manja nama. Ianao eto 77 millions de dollars. Kianja tsy tapa-kevitra no entinao eto. Kolizay tsy tanao kiriny inona le izy. Makaiza inona no mba ataonareo? Misandoka ny
projet any hafa ambily boivoemara esorinareo nitsangam-baton'ny hafa ny projet any olona rokady ravanareo tsisy nininona vitanareo rn13 tsy hitanao inona miainga pingapinga iresaka vaibe any amin'ny rn5 hatraiza le zava-bita ka io ilatsa itsaratsika mitondra korina de zao tsy ny zava-bita ihany fa ny zavatra tsy vita koa tsy maintsy zany ny resaka eto tsy hoe ny zava-bita fa ny zavatra tsy vita koa itsarana mitondra ary ny zavatra tsy vita de bobakization akoatra ny zavatra vita moa zany inona lizy zavatra ny entsikenjehana anaovana oereo lano ny vola zao nentinareo noeraoerany eraky ny Madagasikara le volam-panjakana nentinareo hitondrana ny namanareo any amin'ny toe champion ny industrialisation zany reo de champion ny fanjaritsakafo de hoe nangatahina aiza koa misy an'izany nangatahana eto aminao nefa firifiry mivaoka tsy mihinan-kanina eto menjera torana firy ary zany tsy mila hoe endrasana pam na ny PNUD na ny UNICEF na ny inona vao amoaka statistika fa mandeha midiny eto ianao à 5 mètres à 10 mètres de fa mahita olona feno tsy mihinan-kanina de ianao fa aly fier ianao fa champion ny fanjaritsakafo mba inona ary zany olona zany aiza le boriborika Gasikara nanahoana ny efa ran'le fary malagasy iny ianareo de tsika moa eto zao ho mainky minareo manao zava-doza de aleo averintsika ty satria tsika rina mba liana ny zava-misy amin'ny zava-misy iaina ny firenena amin'ny akapobeny eto misy arrestation 20 heures gendarme manao arrestation zany daholo nge le toetran'le fanjakana tsisy mandat d'arrêt ary tsy ao anatin'le circonscription le toerana hisamborana azy le olona no fonjainao fa any amina autre province hafa amin'ny fianaratsoa ezaka Toliara io Toliara io iandro biary resantsika eto inona no fotana mafaty ny tenen'ny andro raha ohatra izy ka miresaka hoe misy manao construction eo amin'ny trottoir zay illicite zany de manono nisy fakarana misy manangana tsena fotana mafaty ve ny taritany andro biary sy ny ajiay fa nadiovana fao be teny amin'ny laplazy amorondrika tany Toliara fa tsy mahita ianao fa samborina aloha le olona rina hampanginana vavana de foronina le dossier ohatra zao hoe faly le fanjakana fanangina nosy be satria tsisy ninidony momy raha teo moa zany efa somary zokonjokony senteur Joseph Félan tsy mahavita mitaritolona be ohatrany teo aloha firitsony de ararotana le izy de fonjaina koa idina ny vavany malama idina ny vavany rehetrarehetra zay mate hiteny de ty no faneho-kevitra efa miparitaka ny tambajotra sosialy ty tamin'ny sabotsy teo manome 7 ora ny toko be telo reo a ray aman-dreny sy reo a tompon'andraikitra samy hafa ny Toliara ny amin'ny amotsorana amin'ny andro biary anakindrozy zanak Toliara sy miteny hoe zaiko marobe fomba hitenenana azy fa betsaka ihany koa ny faneho-kevitra taorinan'izay betsaka tamin'ny tambajotra sosialy nanameloko ny fetsika zay nataon'ny mpitandro filaminina mpitondra fanjakana radio de arahantsika le izy de rehefa vetsika miverina manao fanambarana eto zahay satria nianakinay tsy hita hatram'izao vakomaly tsy hitanay ka izay tsy fahitana azy zay iboahany eto zahay koa tsy olo de ondry ka hanao tsy tanindrazatoy androkorotanazy fa ny zavatra tsy mety no tsy misy roy ilaina hisy ka lafa tsy hita iandry biahary androany no hamaray iandrasanay azy zay atao hoe 48 heures mianatsy latsinay midi farany lafa tsy tonga izy de hainay koa ty ataonay miaraka amin'ny angatsy ny harona ka de
mahenotsika zahay tsy hanimba tanindrazantsika toy fa olo iny ampolo eto nikaiky atsika tanànana iaby zay foko velo ato fikambana siva romoria masikoro karany veso nikaiky anareo toy ty lozanay zay hazomanga mikaiky zao fa sitiko betany toy fa hazomanga laha fitakia ny raha tombotsombahoaky ro anamborany Andry Biahary tsy raha hijano zahay koa hisolo raha nitaken'igny anohiary ka eto zahay de miantso ny mpitondra fanjakana eto antoera tsy raha nitanindraza ny fianaratsoana Tananarivo asianareo azy zao eto ny vady amanjanany eto ny raha lahiny eto zahay longony mitaky tsaraonareo etoy ampolionareo etoy fa raha ohatsy tsy mimpoly mandritrany agnatiny 48 heures PDG Andry Biahary miala fondo miala tsiny ho an'izay tsy valamandry amin'ny tanato etoa tomponatoka satria tsy magnahy zay na tsy hanao fety fa vohaonareo soa ataovinareo bevata soa fonjaroa fa ho ao aby zahay aby hagnampy azy mangataky aminareo mpitondra panjakana aminareo zandarma zay nanday anianjy antsokotsoko nataonareo kidnapiny anjy Biahary hampipoly azy etoa fa zahay tsy haneky manome 48 heures fa latsinainy midi farany zay lera omiana ianareo hampipoly anareo azy Andry Biahary ny vasambotsiny tanànana mitsivezoky aho anjigarora koa samborinareo manaraky fa zay tsy mitsy mijoro takenay ty longonay manome 48 heures nareo zay fandrakana mahity zay nda ty benareo to tsy raha mitsanga fahatany navory zay likinoiky ho anareo tsy niavy io la tsy na iny mivoria toliara iabiaby sika hitaky longotsika iny mazava zay eny ary zay ny fanohikevitra sy ny fitakina zany avy any toliary momba nyty raharaha ty soratsika aloha zany ny RTS radio télévision ny andriamato siteny nakatsika niny feo sy ny sary misorona ny fiarahamiasa fa atsika nahafantatra ny zava-misy any fanontaniana zany zao de ny hoe anahoana ny toy an'ity raharaha ity ary teto ny namana izay niakatra teto zany ny resaka an'ity resaka hoe toliary ity de fa niteny mihitsy izy teto hoe io anie zavatra afaka nalamina tany amin'ny voananomboka tany zay le hoe fifampiresahana zay le hoe fifampiresahana ny zava-dehibe fa de zao le izy lasa nitatra de maninona am'izao faraparany taona zao lasa foyer de tension ndray toliary zavatra tsy tokony ho zany le izy de maninona no tonga am'zany de lasa fanontaniana be dehibe zany zao hoe inona no toy an'ity raharaha ty ary io hitatra toy ny sima misiko io raha to zany ka tsy misy ny fandaminana ao anatin'le izy so matsy misaza mieritreritra resaka any toliary any zany tsisy idiran'ny aty zany raha ohatra ianao zany tena hoe panao politika marina raha tena hoe manana ndraikitra marina tsy manao ambany zavatra ny raharaha tahaka an'ireny na raharaha iny io na raharaha ina tsisy ny zany zavatra azo maivaniny zany any amin'ny resaka temeram-pirenena maimaika ery evo misy motion de censure tonga de vonjeo sakano ary tony antoliary tony ahoana tony nga tsy mendrika ny mba hojerena fa efa hoe mitatra lizy zay vo ikoropaka ndray ka zay le fomba fiasa koropaka ty zao tsy fantatra hoe ahoana le olona zay mantsy nytenenindreo le niteny teo ary efa jerenao le zany tena ohatrany efa miakapiakatra le feo dia anjaratsika no misaina tsara manoloana zany toejavatra any tamin'ny farany herinandro teo ihany keo dia tany Tsoromandidy ny filohan'ny filompanorona ny tiako Madagasikara ny président Marc Ravalomanana zany ny team moa mazava loatra mbola ao anatin'ny fanamariana ny 20 taona dia miresaka momba ny raharaha-pirenena miresaka momba ny hoe raharaha-pifidianana sy zay amin'ny fiainan'ny atoko moa mazava loatra ny resahana ary zany hoe Tsoromandidy zany toerana izay hoe manana maizy azy ihany keo hatram'izay ka hatram'izao toerana manana ny maizy azy de ny firenena nefa
ho tapitry 10 taona no avy ny 324 hoe efa resaka fifidianana ny dikan'izay. Fifidianana mila milama manaraka nyzao fa manoloana ny efa hoe zavatra tsy fandehanan zavatra eto tsy maintsy zava-dehibe ilay fifampiresahana. Niteny zany ny efa niteny Sadek io zao ny vondrona afrikanina niteny ihany koa. Dikan'izany zany nararaha-pifidianana io raha ohatra ny tony tany Toliary tony io fampiresahana sy ny fampidinihana ny tena zavatra goavana famahana ny olana fa tsy maika fotsiny tonga de sambotra tonga de zao hoe sinsis tadio tsara fa tsika malagasy tompoko malagasy isika ka rehefa ho le tato-baovao momba zay namana teknisianina namana faly de aloha alefatsika kely zay ny momba le tanytsoromandidy de avy eo mitoy ny famakafakana dia miditra avy hatrany ny député Alain Ratsimbazafy zay solombavavoaka ny tiako Madagasikara vao fita amin'ny alalan'ity matao amin'ny distrikany Atsimondrano de miaraka amin'ny namana Faniry Razafimanantany ndao arahantsika averina ho arahantsika ny votoatikevitra tany Tsoromandidy tamin'ny fitsidiana nataon'ny président Marc Ravalomanana tany de avy eo mitoy ny famakafakana. Tsy afaka miala amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ireo vondrona iraisam-pirenena toy ny Sadek, ny vondrona afrikana, ny firenena mikambana ny firenentsika, hoy ny filohan'ny antokotiko Madagasikara. Ny 5.7 ny vola miodina eto amin'ny firenena ho fampandrosoana dia fanampiana avy any ivelany avokoa. Ary mety efa tafakatra 5.7 izany amin'izao fotoana izao. Milaza mantsy ny mpitondra fa tsy ilaina ny fitsabahana ireo firenena any ivelany amin'ny fanomana ny Madagasikara ny fifidianana ho avy. Misy ny fetra tokony itenenana izany mba tsy hampidika izy ny firenena indray, hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Misy olona mahivavy ery ny teny fa hoe tsika maleo tena isany fa atao inona ianao olona marary tsy mahay politika ianao ary tsy ampy fahalalalory izany tsy maintsy mila an'ireo tsika tsy maintsy ao anatin'ny fivondronam-ben'ny firenena afrikanina 450 nisan'ny vondrona ny firenena ao anatiny 450 tsy afaka ilolona foana irery foana tsika tsy maintsy miaraka aminy de mitondra le atao hoe charte de l'Union africaine izy zany charte de l'Union africaine zany voalaza ao daholo ny fifidianana ny fitandrovana ny zon'olombelona rehetrarehetra de ao koa ny protocole ny Sadek tsika membre Sadek de noho izany tsy maintsy manaraka tsara zay fombafomba atao amin'ny fanaovana ny fifidianana. Ozy izy hoe rouge be da be aty Madagasikara dikany hoe rouge zany mena daholo le lalana rouge daholo rouge ny ray de jaune ny ray de vert ny ray. Raha ohatra zany rouge de tena tsisy inkitiandreo mihitsy reo le toromarika na recommandation mendrareo na me recommandation ny Union africaine na me recommandation ny Sadek na me recommandation ny Union européenne tsisy na raha andralala izy na ray ara. Antsirambina ny fanomanana ny fifidianana ito amintsika. Tsy ny fifidianana ho filoham-pirenena ihany no atrehan'ny vahoaka malagasy amin'ny taona ho avy fa eo ihany koa ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy mivoaka ny tety androm-pifidianana raha toka herintaona mialoha dia tokony efa ho fantatra izany. De tsisy malala ny olo hoe rovina ny fifidianana zay filohan'ny republika tsy maintsy herintaona mialoha ny efrena tamin'ny 2018 zao de fantatra ny 2017 hoe amin'ny 7 novembre 2018 ny fifidianana zay filohan'ny republika ary amin'ny 27 novembre 2018 fifidianana zay ben'ny tanàna. Fifidianana telo ny tokony atao amin'ny herintaona: fifidianana ny filohan'ny republika, fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Vola mendra la vola kely marina tsy ampy akory de zay tsy maintsy mamaila atsika de zay ny hoe de efa zao tsika tokony fovonina amin'ny fifidianana zay ho avy eo. Nanamafy hatrany ny filoha mpanorona ny Antokotimy fa ilaina ny fisoratany rehetra anarana ao anatin'ny lisy fifidianana. Tsy maintsy isy ny fifidianana na ho ela na ho aingana ary ny lalam-pandroenana hoy izy no mamaritra fa 5 taona ihany no fempo-taom-piasany ny filoham-pirenena ao anatin'ny famelona hatrany anefa no anaovana izany rehetra izany. Mbola hafa raha samy fitondrana ny fandimy teto Madagasikara ny fitondranao, hoy ny solon-tenan'ireo mponina eto Analavory raha ny fampiresaka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Isan'ny tetikasa tsaroan'izy ireo ny tantsorika ho fampandrosoana ny eny ambanivohitra na ny PSDR izay nazahoany ireto an-tsahatombony. Ankehitriny anefa lafo ny zezika tsy misy ny masom-boly satria
lany sakafo avokoa fa tsy ampy mahavita taona ny miakatra eny an-tsaha vokatry ny tsy fampiny amin'ny fifidianana ambioka. Tahaka izay ihany koa no niseho teto Ankadinolo Sakay. Nijery ny fanamboarana fiangonana tao an-toerana ny filoha Marc Ravalomanana, saingy tsy namelan'ireo mponina raha tsy nifampiresaka tamin'izy ireo. Fotoana nitondrany ny fitarainany sy ny faniriny. Na inona fikasana hoe ambe vahaolana sy anova zavatra raha tsy azo fahefana tsy azo atao zany. Atao zany ka miaraka aloha tsika mijery tsara ny lisy-pifidianana ny le olona tady agnala bato reny mailitsika arahany fa mataritra reo. Zany data fa tsy misy tokony misy an'izany. Dia zay tiako resana hoe tsy maintsy manao araka azo atao dolo na ina. Ny aty efa milamina ny aty efa milamina ny aty. Aiza lalovana fotsiny eto sy programme nay. Zay mizaly zay tamin'ny fandriam-pahalemana ny rehetra mandeha. Fitonjesika dolo na tatsony, fitonjesika tsy laita tsony. Zay mamboly data ty va. Data ty. Mbola tsy teraka la nomeno zezika somby ay. Mbola tsy teraka anisany nomeno zezika ay. Zatra telo satria ny olona ty olona tatsada daholo mpamboly sy piopy tsy maintsy amena masom-bolo izy a dia karakaraina daholo ny karazana omby omena azy rehetra ray zay fa mifandrimpahalemana tsy maintsy atao raha ho any teto Ankadinolo Sakay indray dia nivoaka ny efitrano ireo mpianatra niaraka nakasary tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Tsaron'ny maro ny fomba fiahiny ny fanabeazana teto amin'ny firenena nandritra ny fitaom-pitondrany. Tao anatin'izany azahoany mampianatra ny zanany. Tonga dia mivadika tao amin'ny fandraisana ny député Alain Ratsimazafy avy hatrany tsika satria iny fitom-baovao tany Tsiromandidy iny fa nandalo ny faritry tasy moa zany satria nahazo anala vory tonga hatrany Ankadinolo Sakay tany koa moa zany Bongolava ny filoha Marc Ravalomanana dia zavatra goavambe ny fandalovana tany ary manao kopakopa-tanina kokoa atsika rehetra. Tsy adiniko ihany koa satria misy namana ny Thomas Nany dia ho an'ny Madame Florine, Madame Raymonde zay mihaino atsika manaraka atsika dia anaovana kopakopa-tanana nareo amin'ny cité Ara ao Tanimbaosainky ao zany ankiriry ihany koa dia misaotra betsaka ny amin'ny fanarahana ny fandaharantsika zany. Député Alain Ratsimazafy miarabanao. Ianao raha teo koa nanaraka ny filoha Marc Ravalomanana tamin'iny fandehanana tany Tsiromandidy tany Itasy iny, afaka mbola mitantara ny zava-misy tany alohan'ny hidirantsika lafin-zavatra fa. Ia dia mananitra ny araba ho anao namana faniry ary mananitra ihany koa ny fiarabana ho antsika voaka malagasy ary kompatanana manokana no atolotra ho an'ny voakana Tsimondrano ary indrindrindra ihany koa ny any amin'iny faritra Bongolava nahitana ny Tsiromandidy sy Ankadinolo Sakay iny izay notsidihana moa zany niaraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny faraparan'ny herinandro iny dia tolorana an'izay kompatanan'izay anareo. Marina tokoa ny voalazanao teo faniry satria marobe zany ny olona izay atao hoe nifanotrona tamin'izany filoha Marc Ravalomanana sy ny ekipa, ao ny birao politika, ao ny mpikambana ao anivon'ny
anteny-miaram-pirenena maromaro solombavambahoaka tonga nanotrona izany fotoana izany zay andro natokana ankalazana ny 20 taona ny Jorono ny atokotiko Madagasikara. Ary tafiditra ihany koa amin'ny hoe fandaharam-potoana any atokotiko Madagasikara ao anatin'le hoe congrès régional ny dia izay natao tany amin'ny faritra iny. Hitantsika amin'ny sary fa vory-lanona ny olona ary nangetahetana zany hoe fahitana sy fifampiresahana amin'ny filoha Marc Ravalomanana zany. Betsaka ny olona. Ary izao le hoe tsy nisy artiste nalaina, tsy misy atao hoe fanentanana be manahoana fa voanareny olona fa hoavy any amin'izany faritra Bongolava zany ny filoha Marc Ravalomanana dia efa maro ny nandamindamina amin'ny programmany namanarina ary tonga ny fanotrana sy nanome voninahitra n'izany filohan'ny mpanorona ny atoko tiako Madagasikara izany. Raha vao hiditra ny tanàna zay dia nisy ny atao hoe fidinana an-tongotra zany nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ny fampiresaka tamin'ireo tantsaha araka ny sary efa hitantsika teo aloha teo ihany koa zay ary ny fitsidiana ny tsena tany toerana zay nahafahan'ireo vahoaka zany fanakalo hevitra tamin'ny filoha Ravalomanana ary nametrahany ihany koa nefa nietaeta hoe filoha Marc Ravalomanana vonjeo zay fa tena sahirana zay aty amin'ny faritra Bongolava tafiakatra hatrany amin'ny 570 ka hatramin'ny 400 ariary ny kapoaka amin'ny vary ny tsy fandriam-pahalema namangony fotsiny kanefa dia fantatsika fa ny any amin'izany faritra zany no anisan'ny hoe mamboly sy piopo ny akamarony ny olona any indrindra moa zany amin'ireo asan-dahalo amin'izay lafin'ny fiopiny zay amin'ny resaka alatromby dia tena mandry lavoloha ny mponina any ary manao an'izay antso ho an'ny filoha Marc Ravalomanana zay. Indrindrindrindra namana faniry dia ny hoe ny fangatahana ny filoha Marc Ravalomanana ny iverina eo amin'ny fitantanana ny firenena satria nahatsapa ny vahoaka fa tamin'ny andro zay nitantana an'izany filoha Marc Ravalomanana zany dia nisy fandaharan'asa pirenena mihitsy mifototra amin'ny resaka fampandrosoana ny teny amin'ny tontolo ambanivohitra. Hitantsika tamin'ny reportage teo ny mbola fahatsiarovan'ilay vahoaka ny hoe tamin'izany fotoana zany dia anisan'ny nisitraka amin'ny famatsiana toy ny zezika sy masom-boly zany ny vahoaka tamin'izany fotoana ny rahantsika rehetra nalala zany anisan'ny nampiavaka an'ity filoha Marc Ravalomanana ity zany hoe fitsinjovana ny tantsaha zany. Navotran'ireo olona reo ihany koa fa nisy zany fandaharan'asa PSDR tamin'ny fotoanandro zay tena nitodika tany amin'ny fanomezan-tanana ny tantsaha amin'ny fampivoarana an'izay ny tontolo ambanivohitra zany. Marihana namana faniry fa ny tenanay zao ohatra tamin'izany taona 4 tany ho any zany dia anisany nisy fikambanana zay nitantanana tamin'izany tontolo ambanivohitra zay nisitraka an'izany tetikasa PSDR ka nahafahana nahazo an'izany hoe omby vavim-perinono zany ka nisitrahan'ireo olona zany tany amin'iny faritra Atsimon-drano iny tamin'ny fotoanandro. Zay hita fa nampitombo an'izany vola zay niditra teo anivon'ny tokantrano ahafahana miahany ireo fandaniana maro samihafa ary afaka mihitsy ny ray aman-dreny tamin'izany mba hoe ny antsoroka any fiatrehana an'izany fianaran-jana an'izany tamin'izany fotoana. Maro no nahita vahaolana amin'ny lafin'ny fiariana tamin'izany fotoana zany ary ankehitriny dia toa mahatsiarotsiaro an'izany ny vahoaka malagasy satria mifanohitra amin'izay hita tamin'izany fotoanandro zany no hita amin'izao fotoana izao. Ka raha iverintsika amin'ny hoe faritra Bongolava teo dia tsy nasakana ny olona amin'ny asa andavanandrony ny fitsenana an'ny filoha Marc Ravalomanana satria hitantsika fa andro azoma no nidinana tany toerana ary maro dia maro ny olona zay nanaraka ny filoha Marc Ravalomanana. Maro no olona zany zay hita hoe mahatsiaro mirana na hoe manana fanantenana amin'ny fahitana an'izany filoha Marc Ravalomanana satria hoe mbola olona vonika ravitra ny firenena ary olona vonona ny fanometanana amin'ireo vahoaka madinika amin'izay lafin'ny fampivoarana ny ara-teokaren'izy ireo zany. Tao anatin'ny fankalazana moa ny tsingeritaona 20 taona nijoroan'ny atokotiko Madagasikara ihany koa na manafaniry tany toerana dia hitantsika ireo fahamaron'ny mpikatroka
izay tonga ihany koa zany a nanamarika an'izay vaninandro lehibe zay ary taony nanomezany filomarika ravalomanana ny toromarika isan-karazany zay mifanandrifindrina amin'ny hoe fandraisana andraikitry ny tsirairay manoloana ny fanomanana ny fifidianana ny fiatrehana ny fifidianana ary indrindra ihany koa ny aoriana ny fifidianana zay tena hoe ilana ny fifanomezan-tanany rehetra amin'izay fahamailona amin'ireo dingana rehetra amin'ny fifidianan'ireo nambarany fa tsy misy zavatra azotsika atao raha tsy eo ampelantanantsika ny fitondrana mba hahafahana zany mandray atanana mivantana an'ity toedra raha-pirenena eto ity mampiay ihany zavatra misy amin'izao fotoan'izao na manafaniry ary hitantsika fa ao anatin'ny fikorontanana maro samihafa ny firenentsika ao ny tsy fahaiza mitantana ary ao ihany koa nefany ny fahitana fa endrika mamofopofona korotana ny eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao satria efa ahitana an'izay tsy fakazahoan-kevitra eny fa na de zareo samy ao andapary amin'izao fotoan'izao de hitantsika fa ahitana an'izay fikorotanana zay ary eo amin'ny fandrindrana amin'ny lafim-pitantanana dia miseho sesilany zany ary hitantsika moa reny ny fametram-pialana andreo tompona andraikitra ambony amin'ny sampandraram-panjakana eo ihany koa ny aya amin'izao fotoan'izao ny hoe misy zavatra mamofopofona zava-manahirana ao amin'ny banky foibe ao a ka mahavoatonontonona hatramin'ny gouvernora ny banque centrale zany amin'izao fotoan'izao a efa any amin'ny tambazotra tserasera moa zany de efa ahitantsika sy ahenotsika an'izany vaovao rehetrarehetra zany a ka eo indrindra no mahatonga atsika miteny amin'izao fotoan'izao hoe ny fanjakana anankiray a rehefa tsy nahazo ny fakatoavana teo amin'ny hoe vahoaka ny fidy azy fa nalaina tamin'ny ankerina nalaina tamin'ny alalan'ny alabato na tsy nahazo antsodrano dia izao no alehany miseho sesilany ny korotana eo anivon'izany fitantanandraram-panjakana zany ary hitantsika moa fa mbola ito ihany ny famelabelarana zay entin'ny namana faniry sy ny tenako eto rehefa aveo a am'ireo fahitana taratra n'izay tsy fahombiazany ty fitondrany ity zay ary maneo ihany koa an'izay lafiny hoe tsy fangararana amin'ny lafim-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena ka dia toizantsika ihany angamba namana faniry izay atao hoe famelabelarana oetitsika eto zay ya iny moa ny ilaitsika ny nafantatra an'izay tamin'ny herin'ny androany koa tany fianaratsony filomarika ravalomanana andro andavanandro zany dikan'izay efa tena tsindrin-daona ny vaoaka eona ny filomarika ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara mbola ito le fitetezana zay satria sady fahakalazana faharoapolo taona eny antoko no congrès patra le izy solombamoaka lay Ratsimbazafy de ho tateritsika miandalana eo ihany fefanazo resaka politika anao teo te hizara vaovao aloha satria am'izao tsika am'teny zao a dia miaona amin'ny solotena ny vondrona afrikanina zay miasa simoniny eto Madagasikara ny anivon'ny CRN zany izay miaraka amin'ny papa Tabera ringa Zozera Kotomavo Zobe Sala Ranavela maromaro sénateur Jean Félicien izay midinika momba ny raharaham-pirenena avokoa amin'izao fotoana izao zany satria tena misy zavatra ohatry miazakazaka hafahafa zany miainga arak'izao rivotra hitantsika izao ity zany le nitenentsika teo député Alain Ratsimbazafy tena tsisy figatsony le fanjakana ninona nataonareo satria efa tena krizy ny androm-panjakana ty tsy légitime ntsony gouvernement io tamin'ireo sy ny dimy am'zato sy ireo tolo-kevitra fitsipaham-pitokisana efa mivakitsika teto le pejy telo tolo-kevitra fitsipaham-pitokisana zay ara-tsosialy ara-ekonomika fandripahalemana ara-fandrarana sinsisa eo amin'ny resaka lalàna ihany ko fantsana lalam-pandrena nataon'ny exécutif de efa tsy légitime ntsony io dikan'izay mipetraka fotsiny eo io mety manao ny asany amin'ny alalamokon-dohany io sisa hanodina an'le raharaham-pirenena fa tsy afaka miteny havita zavatra zany am'izao fotoan'izao de tsika moa nametraka fanontaniana ve eto satsy eto ny filoham-pirenena de raha mifantatra zany zao de efa tonga eto ny filoham-pirenena ary atrika lanonana ara-pitsarana izy eny anosy de eo no tenena ny adevitra milaza manao hoe fa inona tsy nyresahana nanaovana valandresaka ho an'ny mpanao gazety miresaka ny dia nataon'ny filohan'ny repoblika tany
Washington. Raha toka resaka MCC amerenana amin'ny Madagasikara ao anatin'ilay tetikasa lehibe vatsin'ny Amerikana député Alain Tsimazafy hoe Millennium Challenge Corporation misy firenena 720 tao anatin'izany. Ary tombotso lehibe ho amin'ny Madagasikara io aza tonono tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nanterako zany tamin'ny 2004 nandresy lahatra an'izany ary tonga de nahazo toerana tsara Madagasikara satria nanomboka nametraka tsika amin'ilay resaka ady amin'ny kolikoly. De tamin'izany misy an'le SNLCC SNLCSS CC satria lutte contre la corruption stratégie nationale zay izy SNLCC. De io lasa be ankoa io ny pôle anticorruption zay lasa paka azy am'izao fotoan'izao chaîne pénale zany. Ny anisan'ny condition de apetraka mazava tsara ahazona famatsim-bola ao anatin'izany de hoe ahoana ny bonne gouvernance anareo, ahoana ny ady amin'ny kolokolonareo, ahoana ny demokrasia anareo, ahoana ny tontolo ara-toekarenanareo, voary ve ny mpandrara miasana aminareo. Ny kirakira ara-toekarenareo de misy tondro samihafa ao anatin'izay. Anisan'ny voalohany vao niresahantsika vao niditra teto ny resaka vola vahiny sy ny fiodin'ny vola anaty sy ireo lafiny araketra marobe ahafahan'ny investisseur matanjaka tonga eto Madagasikara sy hanome vola ho anatin'izay hoe fiara-miasa amin'ny Amerikana zay. De tapaka tamin'ny crise le izy nisy ny coup d'état 2009 na tiana na tsy tiana zany ny tantara teto. Eto fanjakany reto manko te andeha aty amin'ny 2007 2008 fa 2009 zany fa nindran-dalana am'izany resaka agoasy ny sisa tamin'ny Andriamatoa andron'ny Bill Clinton nahazona an'izany. Petsaka zany adevitra zany. De mipetraka amin'ny fanontaniana mety nahazo toerana tsika amin'ny alalany isa zany hoe manomboka dinian'ny conseil d'administration ny au niveau ny MCC ny dossier à Madagasikara. Éligible zany azo diniany any atota taratasy fa tsy anisan'ireo efa misitraka amin'izany satria ny azo lazainy hoe miverina tanteraka ao anatin'le programme andanasa lehibe an'ny firenena Amerikana sika. De tsotra be ilay fahazona famatsim-bola zany. Zay ane le vatsin'ny Amerikana vola ihany koa amin'ny alalan'ny USAID. Ka tsy mandehandeha ho azy ny famatsim-bola atao amin'ny firenena vahiny satria eo ambany saokan'izy ireo ny renseignement mahakasika Madagasikara. Indrindra ny renseignement financier. Ny renseignement resaka fiscalité internationale. Vao ainga antika no nanaiky nanao soni amin'ilay fiara-miasa alafiny araketra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena satria misy firenena anjatony miara-miasa anatin'izany. Ahazona ny renseignement lehibe momba ny fitsoahana araketra na reo mpandraraha araketra misehatra eran'izao tontolo zao. De ozy le mpanohana an'le fitondram-panjakana zay parmi an'le délégation mission accompli. Accompli na mission-nao. Jere voarany ao anatin'ny pejin'le MIC, ministère ny industrie, ny commerce sy ny consommation, zay tena tokony hanana adevitra momba an'ilay resaka MCCU, Millennium Challenge Corporation, satria tontolo ny varotra sy ny industrie zany tsy miresaka mihitsiny. Amin'ilay antondriny efa le ministre ny industrie sy ny commerce nentina tany Amerika. De inona mba nataony tany? Ny ao tamin'ny conseil d'administration ny MCC ve izy? Ny ao tamin'ny mpandrara Amerikana ve izy? Maninona zany tsy nifigurena atao anatin'ny pazin'ny MIC? Tohatry ministra hafa no naseho tamina communication niaraka tamin'ilay filohan'ny republika. Tsisy fifampiresahana satria ny eritreretana fa enjeu na 400 millions de dollars
no lalovina am'ty tsisy fandresantsika zany nanatena vola tam'le fanvoerana klima tsisy nanatena vola tam'ty tsisy to zany ny olona tsy manolotra anao député anay tsy mazava de fantatry ny olona hoe misy masovoany eto tsy chargé d'affaires tsony ngeny eto Madagasikara fa misy masovo eto azona ny vaovao rehetrarehetra momba ny zava-misy eto Madagasikara fantatry olona fa mikorotana ianao ao anatin'ny gouvernementanao aingana nge zany tonga any amin'ny départementany nga filoha lefitra sy secrétaire d'État-ny fanjakana Amerikanina mba hahafahan'izy ireo mijery ny dossier Madagasikara de maninona ny Gambie, Togo, Sénégal, Mauritanie no efa misitraka ny siten'ny filoha mihitsiny ao anatin'izay io ny mahazo fa ianao tsy ao anatin'izany ry Madagasikara de tonga vany mbola misy manoratra ihany akatenany ety reto daholy no volet tao anatin'izao de fa na inona azavainareo techniquement capote fiasco ny dianareo isak'izay mandeha fiasco Medef fiasco tany am'ty resaka industrie sy ny sisy ty fiasco daholy tany amin'ny COP 27 26 fiasco nanatena vola be de ty koa mbola ohatran'izay député anay tsy mazava tsisy ninina tsara mafisina kely ny MMC na mana faniry satria hita mihitsy hoe le vaovao mandeha zany am'izao fotoan'izao de mifanohatra amin'ny zavatra misy marina no hitantsika zany any amina tambazotra-tserasera ary ao anatin'ny compte-ny filohan'ny Repoblika mihitsy no ahitana azy am'izao fotoan'izao de hoe tafaverina ho isan'ireo firenena afaka azo indray ny fanampiana ara-bola avy amin'ny Millennium Challenge Corporation ny Madagasikara ny araba manokana antsika ny tale général nyty rafitra mamatsy vola ity andreo firenena zay mamiratra amin'ny fahaiza mitantana ara-politika sy manao ny ezaka ho fampiroboroboana ny ara-toekarena satria tsara de tsara ny noty azon'ny Madagasikara tamin'ireo tombana zay natao eo moa zany ianao varina hoe ao anatin'ny compte-ny filohan'ny Repoblika am'izao fotoan'izao na hitantsika an'izany teny zany kanefa raha ny loharanom-baovao koa zay miseho zany avy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de tsy mbola misitraka an'izany aloha fa reo firenena afrikanina zay nitany sainy namana faniry teo aloha reo aloha nefa tena nisitraka an'izay le hoe famatsim-bola avy amin'ny Millennium Challenge Corporation izay aiza zany le Madagasikara ny dikan'izay de hoe tsy mbola mipetraka eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ny maro-drefy mametraka ny timo firenentsika ity fa ao anatin'ny fitantanana mangarara sy ao anatin'izany hoe fahaiza mitantana zany ary matoa miariary ny fahatra na lalina zay manjoa ny vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao namana faniry dia tsy misy zany sehatra hoe fahaiza mitantana entin'izao mpitondra am'izao fotoan'izao ka itsika vahoaka malagasy tsy azo fitany fa io moa zany de anjaranjareo milalao an'ilay atsotsika hoe communication zay sisan'ny azo am'izao fotoan'izao fa raha ny zava-misy marina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny ainany vahoaka malagasy de raha antsika malala ary hita sy tsapa mihitsy am'izao fotoan'izao fa tena miaina ao anaty fitaka sy lainga ny vahoaka malagasy am'ireny fampitambo-avao isan-karazany eny io nge tonga de mazava be satria nisy fandraisana manokana nataon'ny filoha Biden sy ny teo anivon'ny sampana zay miandraikitra indrindra am'izay resaka MCC zay ny États-Unis ny manahirana atsika fotsiny de hoe le fasahiny le mpitondra fanjakana sy le miaradia miresaka am'izay io raha ohatra io ka tena hoe positif io di io tsy ohatran'io ny réaction le fitondrana même fotsiny hoa teneniko amitsika nanao conférence de presse io filoham-pirenena io fa tonga mangingina en catimini zao nge fantatra amin'ny programme androany any anosy any any le filohan'ny Repoblika rehefa aveo io izy io programme de son excellence ozy izy filohan'ny Repoblika zany androany 16 décembre cérémonie na prestation de serment installation du procureur général près de la Cour suprême fa naninona tsy nanao conférence de presse raha ohatra ka mahatsiaro ho zava-dehibe ny fiara-miasa amin'ny Amerikana sy ny fahazona ny TMCC ty
naninona tsy nazavain'ny filohan'ny repoblika zay ny tsaramainy vaoaka malagasy volo nitondra ministry ny varotra tany, ministry ny communication tany, ministry ny MAES ny défense par intérim tany. MAE par intérim azafady indrindra tompoko. Maninona tsy nanao communication amina conférence de presse mazava. Ity aloha ny dingana voalohany, éligible tsika. Ao arin reto zao ny tadiavin'ny Amerikanina amitsika. Fa tsy zany le izy. Na mijery baolina rangamoanao ny tao. Tena hafa le zavatra e. Rekadrena amina resaka élection natao taminareo tany, fantatry ny rehetra zany. Hiatrika élection en 2023. Anatin'izany Kenya, RDC, fa tena hita tena akaiky aloha zany tamin'ity fiaonan'ity de George Weah Liberia amin'ny Joe Biden. Etienne Tshisekedi, i Ali Bongo, i Azali, ministre comoriana, akaiky ny Biden, ianao tsy akaikiny. Alefasy daholo ny sary sy ny fiaonana rehetra tany. De misy filoha marokana ihany koa tany, akaiky azy. Fa matoa ianao tsy akaiky azy e. Tsy anisan'ny hita matetitetika. Tsy misainteresse anao le Amerikana. Mbola adevitra hafa momba anao tompoko. Fa ny akaiky hoy tsika de Tshisekedi, Etienne. Non, i Félix Tshisekedi, Etienne zay manko le dadany zay. Félix Tshisekedi, filohan'ny RDC. Filoha comoriana. De zao zany zao ny adevitra mandeha député Alain Ratsimbazafy. Tenge mba fidividio ihany le vava manambanimbany olona tony sy firenena hafa. Président Yazali zao no miketrika ary efa any ny tendance amin'ny mandeha, efa any ny pronostic amin'ny mandeha. No mety filohan'ny vondrona afrikanina exercice 2023. Anoano mois de février any andeha zany adevitra zany. De inona ny eritreretanao an'le Komoro? Etsika ny ampindrana ny Komoro. Ny arina be arina tsika any Komoro. Aiza misy any Komoro am'izao fotoana zao. Komoro na vita ny atrika kanina teo. Ary tsy ratsy ny zavatra vita any Komoro. Président Azali any Grande Komoro no anisan'ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao hitarika an'le vondrona afrikanina, hosolon'ny Macky Sall, filoha sénégalais. Zay mbola ifampitady an'le filoha keniana izy. Azali. Keniana tsy milamina Kenya amina resaka fifidianana sy resaka demokrasia. Mazava mihitsy bedin'ny Biden nareo tany amina resaka fiatrainan'ny demokrasia sy fiatrainan'ny fifidianana ho avy eo. Mila fitandremana sy filaminana io. Dikan'izay manaova concertation nationale. Fampidiny tsara aloha. Faza forsena le izy. De aiza le fanambanina an'le Komoro? Ity zany raha ny eno fanazavany rina teo amin'ny efa taona ho avy Coupe du Monde. Hiakatra 7 ny ekipam-pirenena afrikana aza hita ka Komoro anao Coupe du Monde. Kefa nanao kanina izy. Ny filohany mety possible mihitsiny. Ny filohan'ny vondrona afrikana député Alain Ratsimbazafy. Dikan'izay mety anao Coupe du Monde koa izy afaka efa taona satria miainga. Manonga le Komoro. Le Madagasikara menjery amin'ny tany anaty antsana, tsy fakahitana tsony. De mba menatra. Ange rehefa karoa faly any de ao anakaiky ny akaiky indrindra ny filoha Biden ao, président Yazali filohan'ny Komoro. Fa maninona zany no misy? Le firenena no ambaninao, nataonao tsinitsiny, nefa ianao raha vao maika ary arina lavitra be any Komoro. Tsy hita akory ianao. Ny expérience politique an'ry Azali, ny ex-président ke mbola manelingelina ny Azali ao Komoro e. Fa ny expérience ny olona ohatran'izany, ny zavatra ataony amin'ny fitantarana firenena, tsy hitovy aminao mihitsy ny leadershipnao, tsy ny expérience nananao vao tato anaty coup d'état. De io le Komoro kely natao tsinitsinina, io ny fisongadinana.
zaho a tena larandraindray mino mihitsy ny député Alain Ratsimanjava amety anao mondial misy ty Comore ty raha sokafany io lasa osivony solotena afrikana satria 5 izy ao anatin'ny mondial teo moa zany Tunisie Maroc Ghana Sénégal Cameroun de raha iampievatra zany ty tsy ahita an'izany barea zany ianao a sarotra ny eritreretana an'izany a tsy fahakiviana ny resako amin'izany keto araka anao CSI arako tsy manambola an'izany le fanjakana ozy le ministra tsy nilavitra atsika tsy ao anatina resaka compétition zany tsy san zany ohatry fa inona natao hoe préparation tsy hainkoriny le tena hoe lalanosy ny tanora tsy hainy le resaka CSI mitady mamorona matsamikala raha tao maika fa misy amin'ny endriny sehatra raisam-pirenena ary atao anatin'le pépinière 14-17 ans ianao no miainga raha tena molavola ianao elita mpanao fanatanjahantena tena anisan'ny topy any ianao no miainga matoa natao zany kozy matoa natao CSI matoa natao confezes de tsy raha le fanjakana nefa amin'ny communication conseil des ministres député Alain Ratsimanjava de misy hoe handray anjara ny CSI le Madagasikara fa inony zany e de ianao miteny tsy lahara-pahamianao atsika zany nefa ianao amolavola pépinière nge vao tonga tena azo lehibe midoroboka e de anao jeu des îles ianao oetsiny ery Tanamasoandro le boriborika Tanamasoandro tsy hitanao kory ny hatramin'izao aiza le terrain zay tena hoe tokony andraisana azy de tsara zarainao le izy mazangato masina Antananarivo tsy fantatro toliara moa tsy ao anatiny zany le fomba fataonareo eto de ny olona mivoatra mandray anjara amikanina tsara aloha mifandraisana anjara voalohany de aveo io briguet an'izany io Union africaine janatra zavatra tena ino moa zany nosy kely anie le Comore fa mahavita mandresy lahatra an'izao firenena afrikana zao ary tonga eo akaikin'ny Amerikanina goavambe taiza ianao nahita an'izany Mohamed Jawar filoham-pirenena Comoriana taloha zany nanana influence politique ngeza be teo akaikin'ny Amerikanina raha tsy tam'izao filoha Azali zao de takona le Madagasikara de tsy mampieritreritra ve zany hoe nareo nge zavatra mine de rien ohatrinona zao volalany nentina tany Amerika tany misy délégation na tsisy ifampidirana mihitsiny fa nentina nitsangatsangana de omena PRDM rehefa aveo nandaniam-bola ratso ny sakafo e mangatsika hony tany e de mbola ivoaka aizandray de inona ndray ny ambona hampanofisina n'le voaka malagasy ohatra zany le fanahin'le mpitondra eto amintsika député Alain Ratsimanjava anapiko an'izay namana fanira mafisiko zay le hoe fiara-miasa ny firenena malagasy ny firenena amerikanina zay na tsarotsaritsika fa tamin'ny andro ny tantanany Filoha Marc-Ravalomanana de tena mafy zany fifandraisan'ny Amerikanina sy Madagasikara zany amin'ny lafin'ny famatsim-bola amin'ny lafin'ny fiara-miasa isan-karazany hitatsika fa nisy reny ny atao hoe fandraisany zareo Amerikanina tanana ny sehatra ny fanabiazana ihany koa teto Madagasikara na ahitana reny famatsim-bola maro samihafa reny mahakasika ny hoe ny cantine scolaire teo ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny fanandrify amin'izay ny fijerevana mialoha na ny fitsinjovana maromaro kokoa ny mba tsy isiny zany resaka tsy fanjarin-tsakafo zany eto Madagasikara tamin'ny fiara-miasa tamin'ny Amerikanina na ahitana an'ireny famatsim-bola ny atrehana ny hoe fambolena pemba tany atsiny tamin'izany fotoana zany nahafahana zany nitsinjo mialohan'ny fotoana zany hoe ahitany any amin'ireny faritra ireny mba hahafahan'ilay vahoaka misitraka amin'ny lafiny ara-tsakafo maro ny tosika azotsika tamin'izany firenendehibe zany ankehitriny nefa dia miamaivana zany ary atao hoe tena ila ho tapaka mihitsy zany fiara-miasa zany noho ny endrika tsy fahaizana mandresy lahatra amin'ny lafin'ny diplomasia andreo firenena matanjaka reo zany hitatsika ihany koa na manafaniry fa nitondra
asa betsaka teto Madagasikara ny fisiny zany fifanarahana teo Madagasikara sy ny Amerikanina zany atao anatin'ity le resaka AGOA ty. Hitantsika fa ny orinasa afakaba kamarony teto Madagasikara de ny asa sy namoaka vokatra zay atao hoe natosaka tany amin'ireny firenena matanjaka ireny anisan'izany Amerika zay namazany ny ampahambetsaka tamin'ny hoe tsy fananana asa teto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao nefa de hitantsika fa efa alefo zany resaka fifandraisana zany ary miena izay lafiny hoe fandraisana antanana zay ataon'ireo firenena matanjaka ireo. Hitantsika ihany koa amin'ny lafiny hoe lafi-pitantanana eto Madagasikara fa efa namafisy ny namana faniry teo amin'izay lafiny tsy fahaiza mametraka tsara indrindran-damina hitantanana ny tany sy ny firenena zay de fa hitantsika amin'izao fotoana izao zany fifanoloanana isan-karazany eo amin'ny lafiny fitantanana ara-panjakana zany hoe ny filakevitry ny minisitra tsy milaza fa andray anjaritsika, ny minisitra indray milaza fa tsy zava-dehibe loatra ho an'ny Madagasikara fandraisana anjara ao anatin'izany. Izany fifanoheran-kevitra zany nefa ahitana taratra ny hoe efa mandondona ho an'izao na mandindona an'izao fitondrana zao ny ataontsika hoe faharavana amin'ny lafim-pitantanana n'ity firenena ity. Satria rehefa ny ao anatiny zany lapy zany sy ireo manodidina azy, ireo mpiara-miasa amin'ireo no ahitana fifanolanana matetika zay hitan'ny vahoaka ety ivelany zay lafim-pifandonana samy hafa zay dia hitantsika fa tsy antenaina intsony na ahitana vokatra tsara ho amin'izany lafim-pitantanana zany. Ka eo foana no anairana ny ampopontsika malagasy amin'izao fotoana izao hoe asan-kivy ao anatin'ny firaisan-kina amin'ny lafiny hoe ahoana ny ahafahana mandray fanapahan-kevitra ho an'ity firenena ity amin'ny lafiny fifidianana raha-pitso ravaka pitso mba tsy ho voasarika amina zavatra mahadinidinika indray tsika toy ny hoe fizarana vola na t-shirt na salala amin'izany fa anana ny tena hoe safidy malalaka ary safidy makany amin'izay hoe ametrahana ny olona zay tokony hitantana sy mendrika hitantana n'ity firenentsika ity fa tena tsy mendrika ho amin'ny malagasy raha ny zavatra hita sy iainana amin'izao fotoana izao ary mitondra antsika any amin'ny fahaverezana raha ny mpitondra misy amin'izao fotoana izao. Izany no entinay zany anokafana ny masotsika zay mbola atao hoe tsy mbola mahatsapa nyty hoe fangiry firiana misy eto Madagasikara ty ary eto ihany koa moa zany dia amafisina ny hoe itsika vahoaka malagasy ny tompony teny farany ao anatin'izany hoe endrika ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny lafiny fifidianana zany. Zava-dehibe loatra ny fifidianana ary eo moa zany namana faniry anaovana antsoa foana eto ny hoe raisy ny andraikitra ary vahoaka malagasy indrindra isika zay feno 20 taona miakatra satria ninninona zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena de tsy maintsy tonga amina sehitry ny fifidianana tsika ametrahana an'izay olona iritsika fa hitantana n'ity firenena ity. Ka eto moa zany isorako manokana namana faniry ny tanora tiky Madagasikara atao anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano zay tsy mitsahatra mitety an'ireo commune atao anatin'izany distrikta Antananarivo Atsimondrano zany amin'ny fanentanana ny vahoaka eny etseneny eny ampanasana lamby eny sy ny sisa amin'ny faritra rehetra atao anatin'izany distrikta Antananarivo Atsimondrano zany. Anisan'ny notsodehan'izy ireo tamin'iny faraparan'ny herinandro iny ny teny amin'ny faritra Tanjombato, Akarobato, Andorany fotsy ary ny faritra Andranona ohatra sy faritra Itosy iny zany izay anehoan'izy ireo an'izay fahavononana zay amin'ny lafiny hoe handray an-tanana no avin'ny firenena amin'ny fampandraisana anjarany rehetra indrindrindra amin'izay lafiny fifidianana zay. Ka zava-dehibe ry vahoaka malagasy zany fetrehantsika ny fifidianana zay ary io no anaovan'ny filoha Marc-Ravalomanana antsoa foana amin'izay toerana rehetra zay alehany ary anisan'izany ny faritra Bongolava zay nale farany teo mbola nanamafisany an'izay mahazava-dehibe ny fisoratantsika ao anatin'ny lisy-pifidianana zay. Fa rehefa maro isika no tafiditra ao anatina lisy-pifidianana dia ho kely lalan'ireo zay mieridreritra zavatra ratsy ao anatin'izany fifidianana zany satria samy joritsika samy itsanganitsika hiaro ny safiditsika amin'ny fotoana zay mamety azy. Zay ngamba namana fanisy.
Akoatran'izay iny moa zany a député Alain Tsimbazafa naovantsika fisana foana zany satria misy mangataka amintsika aza miandry an'le mpanisa mpifidy ho tonga ny tokantranotsika sika fa ndao mananga tongotra makany amin'ny fokotany de jereo ny anarantsika de soraty ny anarantsika zany hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana Desambra le izy averimberina eto foana zany a manolotra ny anarana fa tsy miandry an'izany farantsika fa mila ao anaty lisy mpifidiana io fitaovana lehibe ho ampiasaintsika ny zany fisin'ny anarantsika ao anatin'izany lisy mpifidiana zany tena fitaovana lehibe ho ampiasaintsika zany ivadika amina devitrafitsika député Alain Tsimbazafa satria tsika manko a de isaky misy trangan-javatra izy de tondrahantsika adevitra resaka jiramany resantsika satria mieritreritra isika zany fa tena izavabanina le jirama tena hiova le fitantanana an'le orinasa jirama ho tratra ny zavamarina ary ho foana le délestage io moa zany ny eritreretina mihitsy ny taminatin'ilay hoe fitondrany ity nanomboka 2010 satria nampanentanay le filohan'ny repoblika le izy hoe tena tsy avitinina le tsy navitinina le fanjakana teo aloha fa nampiasona fa ho avy ny mazava anala amin'ny maizina zay misy ny tenenina tamin'ny fampielezan-kevitra ilay filoha pirenena zay kandidata amin'ny fotoanandro zany ale voara rehefa tonga eo amin'le fitantanana an'le firenena le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao de tsy tapesipesena délestage efa andray heritaona afaka andro vitsivitsy député Alain Tsimbazafa andro folo eo maherikely ny poan'lay transfo tany groupe moa zany tany andekaleka de nanokafana nanaovana oeraoera be nandeha tamin'ny alamasinina kely manokana iny le miazo any Loriandava any andekaleka marimarina kokoa moa zany eny fanakaikany zany tanany resako zany ny filoha-pirenena de tonga tany de hoe sabotage io misy vola karoana misy olona tokony karoana fa zao tamizako nisy ny crise teto hoe opokanay jirama dikan'izay efa sabotage io atao mifanadiadina mena valso 100 millions d'ariary zay mahita ny olona nanapokany io mandraky ty ny androany député Alain Tsimbazafa ny ekibon'io tsy hitakory le izy aiza le lazainareo fa nisy nanapoky mazava ny teny le tompon'andraikitra voalohany tao mijirama rehefa mipoky iny surcharge be loatra tsy zakan'le masinina tsony le masinina efa antitra satria nalefa mafy be le izy anentsika farantaona rehefa avy menimenina krismasy ny vahoaka tao anatin'le ria tambajotra iraisana Antananarivo réseau interconnecté na Antananarivo de tsy nanaiky an'iny le filoha-pirenena izy moa manampaizana amin'ny lafin-javatra maro be nisy nanapoky io izy ohatra misy fanazavana teknika zay mipoka vo nyrehatra sa nyrehatra vo mipoka tsy fantako zay le izy tsy tadito ohatra fanany zay fa tsy normal io de aiza le izy zao vetivety eo de efa tonga de tonga tao daholo le piesy anoloana azy de nilaza fa enina 20 volana voavany délestage miretakely retanarivo sy manodidina de o le tompon'andraikitra staff eo niveau ministère iamaivana ny délestage any amin'ny farantaona hanao sy ny fifanaraha-piara-miasa tsika isy ny angovo azo avozina inona daholo zany ataonareo hatramin'ny évaluation kapainareo hatramin'ny tongotry ny talesiny sy ny karazana re moa zay manao adalana ao anatin'le orinasa tsy miaro an'izany tsika aiza le tale général par intérim hoe tokony verina iasa 9 décembre efa firitsika zao tsy tale izy 9 décembre tsika zao narary ny covid ao indray nisy ny teny hoe tafaporitsaka natsona teny anivony be ankospaka omeo vaovao marina ny olona mbola mandray karama foana ve iny rangatsity iny ahoany ty délestage tsy tanono ty jalo zao mivaoka anatsimo-drano ao anatin'ny mondial final ohatr'izay koa fianaratso maro be
noho ny tsara mahatantaraina député Alain Ratsimazava satria tena nahazo ako marobe tsika mikasika ny resaka jirama sady mitoy an'izay adevitra zay. Tena anisan'ny faritra victime mihitsy moa zany ty faritra Atsimondrano ty namana faniry tamin'ity resaka jirama ty akoatran'ny hoe délestage matetika zay mitranga ao amin'ny faritra Itosy sy manodidina zay efa nanehoany reo vahoaka reo ny atezerany mihitsy ara nisy fotoana amin'ny fandoroana pneu sy ny sisa amin'ny faritra alaka misy ny Fenorive iny dia sesilany zany zay lafiny hoe fahatapahan-jiro zay fa ity ny tena zavatra anankiray zay atao hoe nahatonga ny vahoaka zany amin'izao fotoana zao miantso sy tapaka ny solombavam-bahoaka mampita ny vaovao any toerana satria efa ho telo herinandro hiditra fa efatra herinandro tsika amin'izao fotoana zao no tsy nisy jiro nandeha tany amin'izany faritra Ampahitrosy commune Ampahitrosy io ny faritra Ambohijoky Tanety kely ny faritra Latsinainy Nambazaha iny faritra Androibe iny zay hoe taorianany zany fahasimbana fitaovana taty amin'ny faritra Nosy taty zay efa ho ray volana latsaka kely zany zao tsy nisy jiro nandeha tany amin'ireny faritra ireny efa nanao antso avy teto amin'ny tompona andraikitra samihafa ary ho akoatran'izay ihany koa antso zay nataoko teto dia ny antso manokana any tale misahana n'Antananarivo izay ataoko fa hoe everiko tompona andraikitra voalohany amin'izany fitantanana ny jirama zany amin'ny lafiny herinaratra aty amin'ny faritra amin'ny Atsimondrano iny rehefa natao zany dia nanome toko izy fa tokony niverina tamin'ny herinandro lasa teo tany amin'ny talata lasa teo iny izany jiro zany kanefa dia amin'izao fotoana zao raha azo lazaina hoe niverina kely tao anatin'ny ora vitsy zany ny asabotsy lasa teo dia tsy mandeha tanteraka indray izy amin'izao fotoana zao zay mbola anaovako an'izay antso avo eto ihany fa dia tena mijaly mihitsy ny vahoaka Atsimondrano namana faniry amin'ity lafiny famatsiana jiro sy rano zay ataony ny jirama ty etsy andanin'izay moa zany mba nandray andraikitra ihany reo tompona andraikitra eny toerana amin'ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy zany amin'ny hoe ahoana mba hijerena nyty mondial ty dia lasa nanofa groupe reo be ny tanàna sasany nanofa groupe tsy fidiny satria matahotra n'le antsoina hoe sanatria isietsy bahoaka indray manoloana nyty jirama ty any amin'ireo faritra samy hafa reo satria nanantena fa mba hoe hanatrika an'izany farafaratsy ny final an'iny baolina kitra iraisam-pirenena iny dia nisy tamin'ireo commune sasany reo zany no lasa voaterina nofa groupe nandefasana an'izany tany amin'ireny faritra reny fa vity ny final aiza le andavanandro ny vahoaka malagasy ary indrindrindra ho amin'ity faritra Atsimondrano ty izay atao hoe faritra na voafidy ny tenanay moa zany ka zay anaovanay an'izay fitarainana sy antso avy zay ary tsy eto Atsimondrano ihany koa nefa nitratra ny olana io namana faniraka ny nambara teo fa manerana ny nosy amin'izao fotoana zao dia mizaka nytseranayna makasika an'izay lafi-pitantanany jirama tsy mandeha araka ny tokony ho izy zay ka mbola mafisin'izay antso avy zay efa tedi-bola ngeza de ngeza zay volany vahoaka malagasy no amatsiana na anampiana nareo nivony jirama raha ho an'ny tedi-bola 324 manokana dia tsara mampafantatra ny vahoaka malagasy an'izany fa efa mahatratra 537 milliards ariary tompoko ny tedi-bola atoka ny fanjakana zay anoanana na amatsiana zany any jirama zay andrasantsika vahoaka vokatra zany ho an'ny fahatsarana fa tsy sanatria zavatra mbola faharatsiana na fahatapahana lavasala amin'izao no iainantsika vahoaka malagasy tadio fa amin'ny alalan'ny volan'ny vahoaka malagasy nge zany vola amin'ny teti-bola mpanjakana zany na manafaniry zay amin'ny alalandreo etra alohantsika vahoaka malagasy nge no ampidonana nyity fireneny ty kanefa dia na de efa anokanam-bola ngeza be oatra zany lay orinasa mpanjakana malagasy dia tsy mandeha amin'izay loany ny fitantanana tsy mandeha amin'izay loany ny famokarana zany herinaratra zany zay ataoko fa tsy rariny izany zavatra zany ka anaovana an'izay atao hoe antso avy zay rehefa tsy vitanareo ranga dia mametra fialana ame olona fitatana azy fa aza ampijaliana ohatran'izao le vahoaka malagasy efa tena
tsy rariny ntsony ny zavatra ampisogainareo anyty vahoaka malagasy ty raha mahakasika an'io herinaratra io no resahany. Ka zany nge miendrika an'le hoe nofanana moa le fasafasina reo solomamboaka sy ny gouvernemanta mba antanina hoe ahoany tiny fa na izany efa mienjana le tady le premier ministre raha teo tsy netiny teny teo amin'ny assemblée nationale tamin'ny famaranana n'le fotoam-pivoriana fa nanao taridosotra eny tsy voatery resaka politika ny antaninanao andre mato premier ministre tamin'iny fa na de mipronostika mondial fotsiny aza mba mahafinaritra meno an'izany hoe iza nalainao France say Argentine fa zany zao de efa hitana tension an-javatra tsy milamina zany ka rehefa tsy resaka amin'ny mpanao gazety raha ny premier ministre amin'izy izy no s'adresse amin'izy izy no ampita hafatra ahoana ny fomba hifandraisany am'le vahoaka ahoana ny afahan'ny vahoaka misikotra any amin'ny premier ministre ny zavatra rehetra manitikitika am'izao fotoana izao fa tsy eo faly fotsiny fa voatazona tamin'ny toerana nefa fiarahamonina tsy moritra fampiatsara velatsy fanondry ny vo fanenjika amin'ny fanipoditra akondro ao tsy normal zany miditra am'izay sujet tsika député Alaina Tsimbazafa satria tsika zany am'izao fotoana izao tsy hoe crise ny androm-panjakana samy androm-panjakana tsony ty fa crise de confiance am'vahoaka sy mitondra fanjakana zany ny zava-misy eto am'izao fotoana izao akoatrany hoe violation grave violation répétée zay fanitsahan-dalàna ataonareo de tsisy communication tonga ntsony makany amin'ny vahoaka de fotoana etran'izao député Alaina Tsimbazafa manko ny lasa manao vakansa ny gouvernemanta eto any matahotra hosahanao vakansa ve le gouvernemanta io ny fahampitehan'le firenena io ny résultat misy io ny crise iainany eto ny tension ny banque centrale la mandeha ny androm-panjakana samy hafa mitaka karama mpiasa-panjakana mandrendriranantsy mipila vola amin'ny fanjakana tsy mahazo ny anjarana ny vola be ketrehana avoaka amin'ny caisse de l'État am'izao tsy toko tsy forohana tsy teny zavatra betsakitsika mitodikato ny tompon'andraiki-panjakana lehibe ao anatin'ny fitantanana firenena mbola azo ny antoka ve ny olona eo akaikiny mitodikato izy io olona io ve azo ny enona satria tsy fahatantsony ny namana sy ny tsy namana amin'ny manodidina andry zareo mihinan-kavy sady mifampifosa mifampively fa nipoditra akondro mifanenjika de ozy le olona ray nresaka tamiko zay tsy fantatra ntsony ny herobaina hoe iza miaraka amin'iza aminay ao hoe mbola miaraka amin'le président ve rayanina ve ekipany rayanina satria misy ekipa be da be ao zany efa saiky zavatra fa nyresahako am'le fomba fiteny malagasy am'le mivoaka ny 12 alina reny fa gravy ane zany fiarahamoninareo azany efa gravy zany fiarahamoninareo zany heureusement tsisy aty amin'ny mpanohatra zany ahoana ny ainanareo an'izany invivable zany situation nareo zany nareo saminareo tsy mifampatoky fampiandrikendritoana dossier mba fantatry lisa moa fa napoaka ny rayanina kay le vola tary rayanina kay onony no intervention tao ambadiky le anina ohatran'izao rayanina kay mampaniraka ny rayanina tandremo fa teanao ohatran'izao ny rayanina io fa izy io avy any amin'ny rayanina io fa bainina tsy maharaka an'io zany ny fiainanareo ao so de mbola nitetitetiky ndeha hanao vakansa andray ndrombadromba vola mpanjakanao fa prévio mpiasa-panjakana aloha aleo io nanavorontsoloza normal aleo avy mivolan'ny olona miautorisé moan'ny olona meo azy mpitaky volany efera ahoana mba afaka manao fety ve mpiasa ny FCE mba jereo fifamanoro de faly ve nareo amin'ny fahampitehan'ny fifamanoro zara fa misy omby ao sisa sa le hoe omby mahitsy le lafiny namana zany ny zava-misy eto Madagasikara zany fa de aza faly fotsiny eo ndray aloha tsika fa mipetraka amin'ny toerana fa tsy voazerany député misy farany raha jiaby député Alaina Tsimbazafa maraparantsika
Amafisokelina manafaniry mahakasika an'izay le hoe fahaverezan'ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka izay. Zava-dehibe say amin'ny lafim-pitantanana ny raha-panjakana ohatran'izao a, satria ny rehetra no tokony handray an-tanana amin'izany lafy ny fampandrosoana ny firenena izany, fa matoa ny vahoaka efa tsy manana herijika ny ifanometanana amin'ny mpitondra antsony a, dia ao lay tsy fifampitokisana no tena mipetraka. Raha nisy ny atao hoe fidinana faraparany teo na manafaniry ny fitsidiany ny filoha Marc Ravalomanana tany amin'ny faritra Bongolava iny a, dia nisy vahoaka mihitsy tany nametraka fanamariana sahala amin'izao hoe Andriamatoa Andry Rajoelina ve ho sa iona ny vahoaka ohatran'izao hiditra aty anatina tsena mifandray amina atao hoe any anaty vahoaka mihitsy, satria mahatsapa zany le olona any. Fa ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina dia manana an'izay fahatahoran'izay eona ny vahoaka malagasy, ary hitantsika zany na dia nanao tatotra araky ny tenenina manafaniry teo ary anome tatotra mangarahana amin'ny zavatra izay nale tany ivelany tany a, tsy sa nefa dia tonga niditra teto amin'ny nositsika. Fanao zany a ny hoe rehefa avy na mitahiraka na nandeha nitsidika firenekafa ny filoham-pirenena anankiray ka miveriny eo an-tanindrazana, dia mampita ny vahoaka malagasy an'izay tatitra ny zavatra nalehany tany. Tady io tsara Andriamatoa filoha fa volam-bahoaka ny nahafahanao nandeha tany, ary volam-bahoaka ny nahafahan'ireo ekipanao nandeha tany ivelany tany, kanefa dia nininao ny tsy hanomezana vaovao ny vahoaka malagasy mifanandrify an'izay ty nalehanao tany. Mampametram-panontaniana zany hoe mbola miainao anaty kinafinafina foana ve tsika, mbola tsy miainao anatin'izany transparence zany ve ny fitantanana ny raharaham-pirenena, ninina tsy ampahafantarina ny marina ve ny vahoaka malagasy. Ka rehefa ny mpitondra no atao hoe ahitantsika an'izany taratry ny tsy fahamendrena amin'ny lafim-pitantanana raha-mpanjakana zany a, dia mazava ho azy ireo mpiara-miasa namanao reo araky ny tenenina manafaniry teo fa any no andrenesan'ny olona ny vaovao hoe ohatran'izao ony, ohatran'izao ony, ary re mihitsy zany amin'izao fotoan'izao ny hoe fampiandry kendri-tohana amin'ny sampitantana, ka raha izay no mitranga efa tsy ho ela dia hipoaka ny sarim-bolany ao an-dapa. Ka etsitsika anaraka ny vaovao tsy tapaka na manafaniry ary ampitan'izany ny vahoaka malagasy fa hita sy tsapa amin'izao fotoan'izao fa mafana ny toedra raha-pirenena, ary asakasaka izay mbola andeha hiala sasatra ato anatin'ity faraparany taon'ity. Satria moa ny fotoana na manafaniry efa azo lazaina fa memorosy ihany a, dia akasitrahana ka telemana antsika rehetra ao na manafaniry na manarina sy tsika zay nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana miara-manonja tamin'ity alatsinainy ity a, dia makasitraka makatelina amin'ny fanarahana ny fandarana ary mbola manentana antsika hatrany ny anaraka an'izany fandarana izany isan'andro, satria dia mifandimbindimby eto ny solombavam-bahoaka sy ireo vahiny samihafa, ary ny vaovao ihany koa tsy mitsahatra amin'izao fotoan'izao, ary mafana mihitsy ny toedra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao a, ka mba tsy ho topotra miontsika dia manasa antsika hatrany zay a ny anjoy ny fandarana miara-manonja isaky ny maraina eto amin'ny radio MBS sy ny télé MBS ary koa ny radio Mada. Dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra tompoko. Dia izay fanaova-meloma ny entin'ny solomam-bahoaka Alain Ratsimazafy zay ihany koa no anaovako ny veloma ho anao mpanaraka ity fandarana ity na eto aterona na any ampitan-dranomasina. Maro be ianareo namana any ampitan-dranomasina anaovana kokoa tena maro dia maro anisan'izany le puits en velaille ny any amin'ilay sisy tany manasaraka ny Suisse sy Madagasikara, misy tonton mahafinaritra be zay ihany tena mankafy an'ity fandarantsika ity. Ny namana zay mpiatsambo mitety an'izao tontolo zao dia isaky ny mahazo toerana mipetraka izy dia miverina mijery miara-manonja dia mifanohitra amintsika. Zay tena liana manaraka ny raharaham-pirenena. Maro be ireo malagasy any ampitan-dranomasina dia hanaovana kokoa daholo. Ianareo ny Aitsy Maurice misy namana zay mahafinaritra be kokoa ho an'ny Lanto ao Maurice ao, ny any La Réunion
ny aseselona koa ka nisy nahazoantsika ako misy namana maromaro manaraka antsika zany marobe ianareo de rehefa niteny Atsimondrano teo député Alain Ratsimazafy de tsy adiniko ny manao kokoa ho an'ireo fianakaviana mahafinaritra ny Atsimondrano eny amin'iny Vailava iny ho an'ry Dadi sy ry Mami zany a de kokoa anareo manaraka tsara misy indrindrandrindra rehefa député Alain Ratsimazafy zany de misaotra indrindra mame fotoana ho an'ny Rapitsondray adevitra fa ary de vahiny hafa indray ny ara-dalana amintsika zany fa betsaka ny raharapinena satria isongadiny isan'andro san'andro io de mbola eto foana aloha zay miresaka amintsika ny zava-misy aza donoina araka ny fanentanana no indao miazakazaka makany foko tamy tompoko jerevao ny anarantsika fa zava-dehibe fitaovana ho ampiasaintsika io fisiny ny anarantsika io anaty lisy mpividianana io fa aza mandrimandry manandraha raha fa efa akaiky ilay fifarany ny fisoratana anarina zany makasitraka tompoko lahy de makatelona tompoko vavy sotra tompoko